Toeran'ny tantara eto amin'ny RDB. Sorona Diampeny ny razanabary voangilalao Joséphine, Ovelomin'ny Lanto, ny Ravo, Oly, Fredline, Anjarlivo, miaraka amin'ny Faly, Rakoto, Sinez ary Jean-Jacques. Tovy razana mamonjy no nandray feo, Anjarliva no nanantotosa. Anio ny fizarana voalohany. Maninona indray nenio e? Andray koa izany aterako aminako. Fa maninona ka maninonako? Variana mitazana andrim-pivarotra ery epiteria e. Tena marina ve? Ohatran'izany anefa ny fahitako aneny teo fa nilasamborona lavitra izany. Efa ela nge antazana anareo avy ery ambany ery e. Inona no mampiasa sainanareo mafy toy io e? Landy manomboka indray ianao Ie, manomboka mihitsy satria tsy karotro fa rehefa mieritreritra nareo hoe tsisy pahita dia izao foana. Ary rehefa nareo rery aza angamba no ato fa tsy eo dia tena manongo-bolo sy miodikodina eraky ny trano mihitsy nareo. Tsisy n'izany rehefa dia aza mirediredy eo Landy. Tena marina e. Neny ekeko fa hatramina fahatesan'ny dada efa taona lasa izay dia sahirana sika mianaka. Nefa efa miteny aminao foana fa tsy maintsy tafavoaka amin'izao lalatsarotra izao asika. Aza akivy ianao ry neny fa mijoroa hatrany manany ianao finoana matokian'Andriamanitra. Nahoana moary lantony tsy ho kivy Tsy hitanao ve fa lafina midy daholo anie izao mifananantsika tsaratsara rehetra tato an-trano e. Tsisy intsony fa fongana. Namidy hatramin'ny tanindrazana aza tamin'ireny aretina mafinahazo areny taorina nahafatesan'irainao. Fantatro tsara izany ry neny Izao ny teny ty anarany miasako. Ny karama tsy zarizary. Zara raha mahavita fianarana ianao izay arotsaka isan'andro ato. Dia misaoran'Andriamanitra sika ny amin'izany. Misaora azy koa fizarerany zanakao fa tsy nisy maromaro. Ary mbola misaora azy fa tsy nanofa-trano sika mianaka fa mbola nanana an'ity hevitra roa ity isitrihana. Tsy taneny ve hoe mbola fanambinan'Andriamanitra daholo izany rehetra izany e? Indray mahametsy ny azy ry Landy maninona no nalainy Robert? Izay no anjarany ry neny tsisy olombelona maty tsy amin'ny androny. Ianao izany angery Landy ohatrany tsy mba malahelo andrainao mihitsy dia tsy mba mahatsapa fahabangana sy fahoriana ve ianao amin'izao tsy mahay ho azy izao e? Ianao ilay zanany vavy-tokana tena nametraha amin'ny fitiavana. Tsapako tena tsapako tokoa izany ry neny fa anao inona ary sika e? Entiny miakandrefam-baravarana rehetra ny fahafatesana. Ny an'ny sasany aza zanaka silaky ny aina ny matoko. Dia izay manana ny maty rehetra ve izany dia hanometsiny an'Andriamanitra daholo. Ka ny aloha ny hitako e. Sady jerengita ianao e? Maninona? Tsy mba ohatran'izay tovavy rehetra mitovy aminao. Hita hoe mahantra na fomba fitafy ninona e. Marary mihitsy neky mampitahanao amin'ny Rachel sisy miotsoko. Ry neny fa hifaninana amin'izany ve no ataontsika e? Zaza tsy sarotoniko fa rehefa madio fotsiny sy miendrika amin'ny fitafiananovako te izay. Namako rehetra angery neny tia ahy amin'izao poziko izao e. Fa raha Rachel sy Romiotsoa ny faninananao olona panefoefo be daholo angeny ray aman-dreny ireny. Tsy mahasakana anay rehetra tsy hompinamina be anefa izany. Ka ohatrany dia efa latsa-danja be ireny ianao eo anatrehany. Ianao mieritreritra an'izany ry neny fa tsy izy aminay tsy misy saran'izany fa tena finanamana be amin'ny fotsotra. Jerena ny sakafonao anao ato an-trano azako. Tsy hitako tena hafa ny taloha. Tena esan'ny sainao daholo koa io rehetrarehetra io ka ary za mihitsy no hitako fa mampahianao. Neny tsy nijovy ireny fahasalamanao fa hitombo ange ny fahasahiranantsika e. Izay vao tena 4 ngamba.
raha izay ihany na nyteneninao, sitrako sy teloko araika fiziko reny ron-dravomanga sy patsa na ovy voaendy lofantsika matetika ato reny. Zany aza be eritreritra ho ahy ianao, tsy hitanao hoe mba ngezangeza mahazo aina ihany ve zany zao no mitosi e. eny fa le fiainantsika mihitsy eny a amin'ny herintaona analabaka sady feno 20 taona no ianao no ilofosako amin'ny fianarako toy izao. Tsy ho verimaina ny herim-ponao sady tsy mijovako no avintsika indrindra koa. Raha zaza tsy nisy saina angamba raha hoe naditra satria efa zatra ny anta fa tsy hoe tsy eo tsony dada dia ianao no jereko e. Misotranao aloha ahy be dia be angeny ankizy mani eo ampianarana eo neny mihinana ekolage sy mivanga-bao fotsiny nataony. Marina aloha zany ka toko mbadiny aneny ihany zany ezaka ataoko izany no ny fitiavako aneny sy mba hoe atafitatsikako. Izay efa andeha hanitra lesona aloha e. Andao ary za koa andeha andretra fa efa rivo ty ny androko. dia izany letsy ny resaka raha ny tampoka ankeo tana ampianarana malahelo andrenina izy. Ka hitanao tampoka be tamin'ny neny landiny nahafatesan'ny levadiny. Tsy hitanao ohatrany hoe tsy ao mihitsy izy tamintsika namangy azy tamin'ny fahoriana. Hitako mihitsy tokoa aloha e, ohatran'ny olona tsy tonga saina izany. Ka na isika izao kosa raha ny teo amin'ny toeraniko narary 3 andro dia maty nefa efa vola be ny lanina midi fanafody tsy napozana akory. Tena natsiaro sambatra koa izy teo atokantranony, tsy dia nieritreritra ninninina. Hany ka ohatran'ny tampoka be tamin'ny zavatra nitaona taminy ka ila tsy ho zakaniko. Tena toa tsy fahasahiranana izy ankehitriny. Ohatran'ny te hanampy azy ary Adrien. Amin'ny fomba ahoana nefa? Tsy haiko fa mbola eritreretiko. Eny azo tonga izany saingy tsy maintsy miandry amin'ny papa ho tonga avy any Kanada tsika aloha vao afaka manao zavatra be. Mbola afaka 2 vola ny papa vao tonga. Rehefa vita ny passation vao afaka mitantana ny orinasa ao mafika dia libra tsara amin'izay fotoana izay e. Na zany aza nefa nao izay vitako aloha e. Miody sao dia tsy mety ankizy ao atondry izao Maninona kia? Fa mpinamana velosika sa tsy mpinamana? Mpinamana fa tsy afaka andray vola be toy izao na dia izany azako. 2 alina ve dia vola be? Lany ataoko goterina fotsiny ange izay nefa mety ilaindry. Dia inona indray ary ny vola raisindry? Aza matahotra indry fa mbola manana ahy. Misaotra rakia. Rehefa tonga papanay mbola nao zavatra bebe koa noho izany izay sy Adrien. Mampalahelo aky indrika. Le fotoan-tsarotra aloha ny tsonjovaka n'ity vola ity e. Ohatra hoe aretina tampoka na le tena tsisy mihitsy iny ao an-trano. Izay indrindra mantsy. Misaotra kiva zava-dehibe izao atondry amiko izao ary tsy ho atonoko tena mahafondry. Landy raha mbola misy akeny azoko mena dia omeko ny vodako ny namako toy izao. Aza manana eritreritra indri fa sarobidy noho ny vola ny finamanantsika. Tena mananamana tokoa kiza mananareo Zay fa tonga eto amin'ny sapanantsika. Mandra-piona dia rapitso ndraiky Miveloma kia. Ary misy miklaksona antsika io anaty 4x4 fotsifotsy io. Oay, Rachel. Tena Rachel, manahoana kindry? Manahoana roro? Fa tonga viana. Voankeo mihitsy. Ndray, dia inona kiny vaovao? Tsisy, izao tonga mitsenana roro aty ampianarana izao fa malahelo be anareo. Mekara aloha e. Iodina kely aloha tsika, tsisy olana. Iodina? Andeha akany amin'ny restaurant, sa maika ody ve? Tsy dia maika aloha e. Arlandy? Tsy maninona raha tsy ela loatra ka. Tsy elo tsika ka mba hiaraka nala hetaheta kely fotsiny. Eto akaiky ihany ange.
tonga tsika fa ndao ary. Mandrosoa, olona fantatro ny tompon'ity restaurant ity fa za misalasala a. Rachel, ahoana e? ty paozinay roa mitondra kilasy avy nianatra. Idy maninona ary mioty a. Ndao, riana ny rino latabatra tsara fa aleotsika ino no hipetraka. Ka mahazo toerana ary. Andraso aloha ataoko ny commande dia sady miresaka tsika e. Reo ary, io ny jus dia ataovy ny sakafo sady miresaka a. Rachel, atao inona daholo reto sakafo be ny komandinao reto? Dia ho lany ve reto? Izay sisa tsy lany eo re azo entina mody. Ny hitondrana azy eo misy fa tsy asitrika problema izany. Ao mataovy. Ndry ity dia tena tsy miova mihitsy a. Ka inona aloha ny vaovao ohatran'izay ela tsy niona an'izay e. Tsy sakia ny fanomanana baka amin'ny heritaona. Mandeha tsara ny fianarana? Mandeha tsara ka. Fa ndry ity aloha izao avy aizy. Avy any Mahajanga sa avy any Tamatavy? Avy any Ambatondrazaka vao mandeha midina ho any Tamatavy indray rehefa afaka herinandro. Sahady ve? Fa nahoana vetivety toy izany? Tena mbola rotoroto be aloha izao ny asa e. Afaka ray volana any ho any aho vao tena malalaka tsara dia miverina mody eto tanà indray e. Dia afaka mandeha mitsangatsangana foana indray tsika a? Mitsangatsangana na mandeha any ambanivohitra ohatran'ireny fanaontsika teo aloha ireny fa tsy olana mihitsy izany e. Nareo koa tsy mety efa vakansa amin'izany? Izay izao efa nieritreritra hoe efa vita amin'ny mariazanareo sy TV matondry ela be tany. Finina indray? Nanao mariazy kosa ve reto za dia tsy mba nampilaza nareo namako a. Lalina indray izany? Iza mahita mbola amin'ny heritaona izany. Sao dia efa miomaninareo a? Fa aiza aloha sy TV niaraka amindry ao. Any Anosy Belleville any izy efa hotely volana izay. Landy, fa misy olana angaha? Totra ny malomalo kendrika indry? Tsisy ka. Salama tsara mamanareo? Efa salama izy izao. Misy cadeau nentiko ho azy eo dia ho anareo roa koa e. Dia ho an'i Adrien. Indray, misaotra kia. Tsy saorana e. Mbola ao amin'ny société ihany Adrien? Ao amin'ny Angélis. Manaramaso ao izy aloha mandrapatonga amin'ny papanay avy any Canada aloha. Rehefa avy eo tsy haindray mety hitantana ny Omafity izy. Vitany tsara kosa izanyko. Tsy efa 25 ans izao Adrien e. Zokiko heritaona mantsy izy. 25 ans mihitsy izy afaka 2 volana. Efa tafaverina eto amin'ny aniverserany ka mety izay sy te mihitsy aza angamba no tonga. Miandry anareo izay. Tiary ilay cadeau an'Andy. Misaotra kia. Ty ento anenareo dia reto ny anareo dary mioty a. Misaotra Rachel. Tsisy fisaorana ho hafa amin'ny fiverenako rehefa ilay afaka ray volana izany. Amin'izay manomana zavatra be dia be. Dia misy zavatra kely homaniko antsika koa e. Ndao ary nareo rovay aloha aterina ody amin'izay e. Malahelo alandy dia mampahery ihany efa hitako miafy ihany iziko. Izy loza izay endra sady mahay e. Afaka baka nefa izy vao andeha hitady asa. Mbola misy heritaona mahery izany. Tsy maintsy hitady vaholana amin'izao mahazo anay izao fa tsy lasa raha izao foana ny iainana lava eto ka andraso aloha heritreritra tsara. Allô? Manahoana Rachel? Miotso ihany ty. Ay ve mioty. Manahoana re? Inona kely vaovao? Adinonay sy landy ho any ny teny andry tamin'ny tsika ilay niaraka iny. Manomana galay evangelika ny tanora ny fiangonana amin'ny saboto izao. Ay ve? Aiza? Any Atamena ao amin'ny CCSK. Ka ahoana? Afaka indry? Nitolakandro ve? Amin'ny 2 sasany ka hatramin'ny 4 sasany. Omaina invitation. Ok ary. Atero aty rehefa afaka indry. Raha pitso hariva ihany ka. Ao indry.
Tsy maninona, ato foana rapitsoka. Izay aloha fa mandra-peo anary. Mandra-peo no miotosoa. Odio dray ary misy mantontono zany a. Izy ary zany. Ody Rasendra. Fa izy zany. Oay, ary toa zay. Ie, za ihany e. Ary ohatrany tsy fantarareo ndraiky ety za ty e. Ka tena saika tsy tadidiko mihitsy mariny. Manahoana aloha e? Manahoana ho a? Tsara fa misaotrako. Tsara zany. Tena mbarina raha tsy niova be nareo a. Ohatra lasa vazaha be sady jerety izy miaingo fatratra eriko. Izany ve. Ka eno ara zay. Ie. Fa oviana aloha niakatra avy any an-tanàny. Voandroany mihitsy ka anina raina be mihitsy any niala tany. Ay, ka netsena ve sa? Nakavidiko so teny tositeny dia netseny. Misy client anay matseny. Dre, fanganareo zao miompy? Ie, manao concession zahay. Mampoly sy miompy any an-tanàna any e. Ay ve. Mba nahita franc kely nampiasaina dia mihetsika e. Sambatra kinareo zany tafitako. Aizany hoe tafita e. Mbola vao eo ihany zao. Mbola vao atsasa-dalina re. Fa manahoana aloha zato fahasalamanao e. Tsara ka. Ay, tena henoko misy nareo hoe narary. Fa tena tsy afaka nitsidika mihitsy aho tamin'ireny fotoana ireny e. Azony maty koa anginana bavin-dranay vo e. Iza raha zay a? Ilizy e. Andray. Mamango ny fahoriana zaniko. Fananinona ozy? Narary anga? Maty niteraka izy e. Andriamanitra. Teraka androandro izy dia tapitra ny ainy. Ny zokony izay vao teraka izay nefa vao 3 taona sy 5 taona izy mianadahy zokony. Andray, tena mampalahelo zaniko. Raharako. Fa inona aloha ny tena navoa azy e? Tsy fantatra tsony zany Rasendra. Ny olona ange mahay zavatra any aminay ihany e. Beny tsy faly sy miha tsara velatsy aminao. Zany ve? Ie. Sady Iliza koa mahay vava loatra ka nataon'ny olona e. Zany anga izy iny moa? Zao izy maty foana tsisy antony. Maty tanora e. Ny ankizy mampalahelo ka mboty reny tsy fidy. Fa firy taona tokoa moa izay maty zay ka? Vao 5 taona e. Raha nandalindalo teny amiko izy aloha taloha naterahany no karakaraiko ihany. Efa henoko tamin'ranay fa efa tsy salama loatra izy tamin'izy nitondra voka zay e. Efa saika teraka tsy toga volana aza hono izy ko. Andray. Fa izy hoa tsy nandalo mihitsy e. Za kosa hirana be tsy afaka nakeny amin'ny teniko. De le zaza zany azo fa izy indray no Ie, le zaza azo vavikely fa izy indray no voa. Tonga dia fantatra be hoe zavatra hafa no nahazo azy teo am-piterahany e. Zany a, tena mampalahelo zany raha zay. Kita tsony e. Fahoriana tsy roa aman-tany. Na ny hitadiavana olona ampinono aza na nahirana ko. Dre, fangatsy no mena biberon ka? Rasendra. Aiza no aizany any ambanivohitra be any ampiasan'izany biberon zany e. Afaka ianareo aty e. So ihany ara fa nisy any kalany voateraka 2 volana talohany tao an-tanàna dia ino no novokisana hanina. Tena raharaha koa zany ka. Raharaha ho e. Fa inona aloha vaovao aty aminareo aty e. Nareo zany inge ohatry ny hafahafa e. Sady tena niena be. Sa le narary. Vokatry ny aretiny iny eo ihany fa niady-tsaina koa mikika e. Fa ahoana e. Tsy mora ny fiainana raha zay a. Indrindra moa hatramin'izay nahafatesandreo Bergette e. Ahoana tokoa moa zany nareo mianaka amin'izao e. Landy aloha mbola mianatra e. Analabaka izy zao amin'ny herintaona dia za koa mba efa miasako. Ay nareo miasa? Ie. Miasa fa karama tsy isy dikany. Zany a. Za raha mahasehaka zavatra lehibe mba atao zany. Tsy afenoko anareo fa tena fiafiana e. Le zanaka moa dia tena mampalahelo amintsiko. Zany tokoa ve? Tena marina e. Za ty raha mandinika anareo toy ny fiainana any ambanivohitra indray ngamba metimety kokoa raha izaniko. Tsy hoe ny fiainana any ambanivohitra no mety fa zay mahay mikarokaroka sy mahita lalana ihany e. Izay tokoa. Ny any aza ny tena loza rehefa fahavararako. Na aty Antananarivo aza ve nareo rehefa mitady lalana tsy mba hiova kely ny fiarom-piainana. Lalana inona moa kino mba hitako aty a? Nareo zao no mahita ka mba atoroy izay. Ilay izy aloha. Miankina ny fanapahan-kevitra sy fahavononana tsirairay ihany e.
mety tsy ho azoazo ny sasany koa. Aiza koa misy izany hoe tsy ho azoazo zany raha zavatra mety ahitana fahasoavana raha zay a. Ka miakina amin'ny hevitry ny tsirairay ho ahy io e. Fa ny fahasoavana aloha dia betsaka ary tsy mampino e. Mba lazao re raha zay hoe nona fa tena efa latsaka katerena ane zahay. Marina ane zany e. Eny ary olona zay ko ary ilay izy dia izay eranao avy eo. Tena ny alaheloko anareo fa tsisy nizanizana ampirahako ity tsambaratelo ity na iranay vao nadahako aza. Lazao re raha zay efa vonina ihany ahy e. Efa mafy loatra ny izy mahazo anay izao ka inona aloha dia ataoko raha vita e. Zao ary misy olona tena mahay ihany. Olona? Tsy azoko zany. Misy mpimasy tena mahay ihany ho aho. Zany? Nahazoako zao renako zao. Nisy toerana natorony ahy. Feno vato soa sarobidy. Berila sy safira ilay toerana. Marina ve zany raha zay a? Rano ilay izy a. Lakan-drano madio be izay. Any tsy milavitra any. Fa mila manao voady ianao. Dia mandatsa raha eo amin'ny toerana. Dia izay vao mipotra ireo vato ireo e. Dia inona ny alatsa-drano amin'izany ka? Ny anay izao omby ray. Natao petrabola vetivety ary no tanimbary ny vidianana azy e. Fa tsy nahafaty e, tsy nahafaty antoka. Ny tombo avy telo eny aza ny azo rehefa avy eoko. Zany ve? Eno a. Zay ilay izy ka asa izay eritreritrao. Ka aiza moa raha zay no ahitako omby a? Tsy voatery ange, samy manana ny azy io, miakina amin'ny vitana hony. Mety ho akola mena enina na telo fotsiny aza no takiny aminareo sy toka zany, arakaraka io e. Fa mila miresaka aminy meloha aloha, misy fantany napetrany eo, ka raha ohatra ka vonona ianao dia hoentiko any. Iantoko aloha ny frais, rehefa mba hatafita ve nareo tsy fantatrareo izay mba hatao ahy. Sa ahoana? Zany aloha tsy olana e. Fa ty fotoana andehanana koa ty ny tena lozako. Aza atao hoe loza zany rehefa miresaka any fa fady. Zany io? Ny andehanana any tsy maintsy tsinam-bolana ary tsy mahazo miakatra eny ny talata ny sabotsy. Zay le izy. Ary lady zany mety? Tena mety tsara mihitsy. Reo andro roa reo ihany nge ny fady talata sy sabotsy. Dia tsy mihinan-kisoa koa aloha rehefa hoeny e. Dia ahoana re zany e? Asanaoko? Za mantsy tsy mahazo manapaka amin'ny asako. Ny lahady ihany anefa dia tsy vavaka ve zany aho? Ora sendra. Rehefa te hahazo fahasoavana aloha dia mamono andro kely. Zavatra tena azo tapahitanana ange zany e. Za lazaiko anao fa tena mpivavaka ary dia koa natao amin'ny fiangonana nisy anay. Hatramin'izay nanao ny didy rehetra sy ny fanompona. Tena tsoriko fa tsy nampiova ny fiainako zany e. Mafy ady teny ihany. Dia hitako tokoa aloha ireny fiainanao taloha ireny e. Izay mihitsy ange mahagaga amin'izao ve? Ka zay tsy hoe maniratira fivavahana tena mino an'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tena ny ranona. Tsotra ny teniko mikarakarana reo tena fa mampalahelo ange izao e. Tena vao mafy aloha izay mianaka e. Raha zao misy aretana mafy indray dia asa nga izay mahazo anay eto. Dia eo nareo ny raisina. Fa nareo moa protestanta? Katolika izay ka. Mijanao ka raha mpikambana mafana foby amin'ny fikambana tanora ao am-piangonanao ilandoko. Tokoa moa Robert katolika. Katolika mihitsy. Za mantsy nanaraka andrana protestanta e. Ka ahoana ny eritreritra ao e? Aleo aloha andinika kely raha zay mandiny tsara ara fa miverina eto amin'ny herin'ny androany. Mbola misy ambina vola vidikisoa izay mako tsy azo eny etaoseny e. Eny ary fa hono aiza aloha ilay toerana alehantsika? Lavitra be nga izy zany? Any Atsimonay ihany e. Mbola Atsimonay lavidavitra le izy. Fa tonga indray ihany ka raha miala maraina be vao maizimaizina ty nareo dia tavaverina. Ka ny anaran'ilay toerana nge ny antaniko e. Ambaladoria. Ary raha fanaiko no anaran'ilay rangapimasy. Avy any manakarany ilay lehilahy e. Manao any ianao mon père Augustin? Mademoiselle Rachel, tena elo izany Zany ve? Tena banga mihitsy ny toerana ao amin'ny tanororo ny lozanako. Aiza indray kosa mon père? Za ve ny tsy ao dia ho banga ny toerany. Ireo zao miody sy landy mazoto be ery.
Farabaina aloha nafinaritra be le gala. Ka nareo tanora ange nanomana an'iny fa tsy dia za loatra e. Tsy anareo ve zao no tokony arabaina e. Tena tonga lafatra ka. Hitako hoe tena tafita any am-pon'ny tsirairay ny afatra e. Zany ve mopera? Zany mihitsy ka. Toy izy fa tsara e. Fa zay aloha ilozako nareo e. Mbola be vonjena mantsy za ioko. Ndao ary mopera. Ndao ary. Mandra-piona indray. Velo mopera. Eny ary, ndao ary. Ka ahoana hoaterina amin'izay nareo roa sa tsy mbola hivory kely ny tanora? Sa maika Rachel? Tsy maika ka. Andao ary hamonjy andreo namantsika e. Angana eny tsy hivavaka, toa mbola eo mpandriana foana. Hivavaka? Tsy... Efa aminena sasany ange zaho e. Ary nareo izany ohatrany tsy ao mihitsy. Angamba reto tsy afaka mandeha ka mandeha andry e. Fa maninona? Anganareo marary? Tsy hoe marary aho fa ohatrany malain-tena fotsiny. Orineny andro alahady-tokana ange mba andeha anantsika any am-piangonana e. Andeha hanompan'Andriamanitra indray ve dia kivikivy. Ka ohatrany matsiaro redredreka ange aho zany e. Asa, janona ary raha vizana ianao e. Nefa amin'ny heriny zao raha lasany amin'ny olona indray zao izay sirazay dia efa tsy afaka andeha koa azoko. Za mantsy mieritreritra ary neny hoe amin'izao zavatra mahazo antsika izao mihitsy ny tena tokony hivavahantsika mafy sy fikirantsika amin'Andriamanitra. Eny ary, marina ny anao anaka. Aleo ary aloha akanjo vetivety e. Andeana fa andrasako e. Miarina rivitasy. Oay, mahafinaritra be izy zany. Nisy dadabe anay nipetraka taty, koa izay ny dadanay. Dia mbola ao? Efa maty efa foviana. Tamin'izany mbola vao 12 taona angamba tamin'izany fotoana izany. Dia iza no mipetraka ao amin'ny trano io ao? Toa ny fianakavian'ilay vadiny ihany ka. Ilay vadiny koa mantsy efa maty. Taranaka taty aoriana niakatra tany Antananarivo mandrato fianarana tsy niasa tany daholo. Wai, jerenareo roa ngery lavitra ry e. Fa ry Anitasy. Ie, raha mivily amin'nisy lalana iny sika, zay vao mahita tontolo mahafinaritra be. Andao hoe jerena izany. So mba mividy tany aty papa sy mama any ry namako. Ndao ary. Lalana tany ty fa tsara sady malalaka. Feno alana mimoza manodidina azy. Tena mamerovero mihitsy izy izany a. Ny rivotra iainana mihitsy ny tena tsara sy madio. Raha... Wai, tandremo, misy olona manapaka iny. Ndray izany atairako marina. Tena nipotra tampoka avy tao ambadika io kirihitra izy dia tsy tasako. Tsika nitaitra fa izy ary tsy dia niraika akoriko. Reto jerenareo ange ty ataony e. Mijaridina be tsy mihetsika eo afovoan'ilay lalana eo izy. Sady mibanjina be atsika. Wai, ohatra mampatahotra indray ty iziko. Mety ty angataka angamba iziko. Andraso hoe jereko vola kely ato raha misy. Asa raha misy madinika ato dia aloha mena azy. Tiany ianao radada? Tsy mihetsika izy sady tsy manatona. Misalotra lamba sandina be hatrana tapon-doha ka hatrana paladia ny leranga. Dia mitondra tena. Ary ohatrany hoe za angeno ataony tsara tinika e. Sa ahoana nareo? Eno andao andeha Rachel. Ka amin'ny fomba hoana fizy ary ty tsy mety miala voan'ny lalana io. Andao hiverina, ataovy marsarera ny fiara. Jereo nge, jereo nareo nge. Inona kity ataony? Totondrony amin'ny teany iny fa maninona e? Rachel, andao andeha ala eto aingana fa matahotra ka. Hafa. Zay izy voalaza. Alao tonga dia mody Antananarivo tsika ka.
eritreretindry taminy zavatra tamin'ny sabotsy iny. Tena zako azy aky gaga ny eritreritra tanatranoko. Hatramin'ny ady ireny tantarako azy mba variana koa. Ohatry ny hoe te hanambara zavatra le rangahy e? Zavatra inona nefa? Sa mety zavatra ratsy angamba? Ndry koa zaho superstitieuse beko. Ka atao avy amindry ary ny toerany sady azoko nofo mihitsy le izy. Hoe ahoana? Zaho no nitondrotondrony amin'iny tehina mainty lava be iny. Izy avy ery amin'ny tendrombohitra iray maitso be ery avaratra ery, fa izaho amin'ny tendrombohitra maizina be avy ery atsimo. Ny elanelanay hony antsana be mangitsokitso. Dia indriva eky dia nisy sentiment be amin'izay nofy a? Eza nisy hoe nofoko? Fantatrindry ihany rehefa manambara zavatrako. Izay aloha hoe izay tenenindry sy eritreretindry tanteraka daholo. Ka aloha mihitsy aloha ndry tsy miteny ninona fa mangina ka. Tena misy dikany aky fa tsy misehoseho azy fotsiny amin'izao a. Tena mariny. Oka ho izay ny valany ka. Fa naray antso avy amin'ny Rachel velondry e. Lasa malalady rivan'ny Tomasiny izy. Ie, voaraiko ka. Nalefany tamin'ilay finday vaovao natao fanomezana ho ahy iny. Dia aiza le iray taloha? Nataoko fanomezana ho an'ny neny aky iny fa niazona amin'ny efa ela. Amin'izay misy fandraisana mianaka raha misy lana azy. Tsara kosa aloha izany e. Tapaka ny hevitro fa rehefa nandiny kely dia andehana amin'ilay zavatra noteneniny razay. Tena tsisy vahaolona hafa mihitsy ny fiainanay ka. Sady tsy masakana na hivavaka koa nge fandehanana antsiny. Tsy voaterana ohatran'ny razay koa hoe tena narin'ny fiangonana tanteraka fa zao fotsiny aloha izany no tsy maintsy tandremako. Tsy azo lazaina milando mihitsy ny zavatra atao any. Fantatro fa tsy maintsy afenina mafy aminy izany. Hitady fomba mihitsy aloha ialako eto rehefa tonga ny fotoana ka. Andeha hivirana am-piangonana tsika tsindrira riva. Ivoriko aninona fotsiny eto moa akia. Nsika tsy mianatra raha teo alarobia hariva. Sady zaki te hiresaka amin'ny Père Augustin. Fa ahoana? Tena angata-bavaka aminy fa manofo ratsy foana. Nga? Eno hatramin'iny tamin'ny arina arivo ny tasy iny sika. Dia mbola inona ihany le nofy inona foana le izy? Mifamafao be ky le izy a. Mbetika hoe mandeha amin'izany lalana dezaka be izany. Mbetika hoe misy olona mamaritra mitady masaka be hony. Na manidina moramora manatona an'ilay tendrombohitra maizina be hitako tao amin'ilay nofoko voalohany. Dia mety hoe inona ny dikan'izany? Tsy fantatra mazava kiry mioty a. Fa ny zavatra fantatro aloha dia zavatra ratsy le izy ary hatramiko angamba. Izany ve? Asa angamba kizy azo aneninay raha misy zavatra mahazo ahy. Iny any izy efa ilay tapy mihitsy tao aoriana nahafatesan'ny dadanayko. Tsisy an'izany aky fa manana finoana ndry. Ndry olona mivavaka be veky. Nofo ratsy nge avy amin'ny Satana. Fa mety fambara zavatra koa. Eny ary. Reso eny aloha mopere. Marina fa misy ny nofy manambara zavatra fa ny kristianina tsy tokony atao atan'izany nofo ratsy izany. Mivavaha tsara alohan'ny atory dia fahazo ranovoasina ny tranonao. Finina marina moa no tena irin'ny ranovoasina mopera? Amin'ny maha ranovoasina izay satria nao masinina tao am-piangonana mihitsy. Ankoatran'ireo sakramenta fototra fito ilana azy dia manana ny asany mahagaga ny ranovoasina. Toy ny fandroahana sy fanoherana ny fanahy ratsy ohatra ka tsara tehirizina any an-trano izy ireny raha tena kristianina katolika ianao. Fanoherana ny fanahy ratsy? Ny demona izany? Demona, Satana sy ny asa ratsy rehetra entiny. Toy ny aretina ve izany? Ny mosavy sy ny lolo ohatra mopera. Voalazanao ka io ranovoasina io ange ampiasain'ilay fikambanana pretra exorciste
Taloha natao hoe divana amin'ilay atao hoe vampirisme. Vampira? Fa tena nisy tokoa ve ny vampira maopera sa filma fotsiny? Zavatra tena nisy zany fa tsy anganonganona honono e. Tany andafin-dranomasina tany taloha, karazan'olona lava vangy, lindra, ary tsy mahazaka mazava izy io. Ny tsy fahazakany mazava fotsiny dia efa midika fa zanaky ny aiziny izy. Fa naharatsy sy mahery avy amin'ny devoly ny vampira ary manaranaka ny vampira e. Atao hoe adepte de Satan izy. Aza hitako izany Andriamanitro. Ka mila miambina hatrany tsika kristianina e. Fa na izany aza mangataka mandrakariva amin'ny anjely mpiambina antsika tsara iray avy koa mba hiambina antsika tsara isan'andro e. Mba iza ny anjely mpiambina maopera? Asa ny olona tsirairay avy ange manana anjely mpiambina azy daholo e. Neninay izao Gabriel. Fa ahoana no novandrayan'izany? Teraka tamin'ny fetiny anjely Gabriel izy. Volana septambra zany? Ie, zanaky ny Masina Maria mafana fo be koa i Anastasia bebe anay. Reninay zany. Raha araka ny tantara dia sary-piterahana be hono izy niteraka ny neny ary saika tsy azo mihitsy. Anka no ny velona somatsara dia napetrany teo ambany fiarovany anjely Gabriel ary nanaovany voady taminy mihitsy tao amin'ny fiangonan'ny zareo zany. Izay no nanaovana azy hoe Rasendra Soa Gabriel. Ka tokony hivavaka tsara ange zany mamanao e. Izy aloha mivavaka e. Taloloha tao fa tato ato. Eny ary, zay aloha fa manaraka indray tsika telo mianaka miresaka fa mbola andeha hidinika batemy ahy. Zay koa zao andeha hivory fa misaotra maopera. Mandram-piona dia manaraka indray. Eny ary, mahazo to daholo anaka. Ody Rasendra. Nizay ihany raha zay fa tonga. Mandrosoa raha zay a? Ie. Mandrosoa e. Androsoka. Ka manao ahoana nareo aty? Salamalama ihany e. Ny salama ny vatana fa ny saina tsy dia milamina loatrako. Fa ahoana ihany e. Nareo ty koa. Reto aloha misy voan-dalana kely netiko anareo mianaka e. Andray. Odre. Topoma. Paiso. Karoty sy ovy ihany koa. Odray, efa tapaky ny aramenga izy zany e. Reny ny vokatrany e. Afindreo rehefa ilaina ny ariny e. Ie, misaotra betsaka raha zay a. Tsisy fisaorana rehefa mihinana finaritra e. Ie, ka inona hono ny vaovao? Ahoana sy ahoana ny fandehany e. Efa nandinika tsara? Ie, efa nandinika tsara mihitsy aka. Tapaka ny hevitra raha zay fa andeha. Tsara zany. Tena mahafinaritra e. Hitanareo ihany fa tsy manovoana anareo aho a. Ka zany efa tena leo an'izao fiainan'izao e. Ka zay mahay mihetsika ihany ange ny tafavoaka e. Ka roviana ary ny hoe andeha ery e. Ka atao izay faran'izay haingana indrindrako. Raha afaka pitsalady zany. Tsy maninona mihitsy raha mety io andro io. Tsy nankerinandro amin'io. Mbola mety tsara ka. Ay. Fa ny tiako antaniana aloha dia izao e. Ahoana avy le fombafomba ohatran'le hoe tsy mihina-kisoa. Mitondra labozia telo sika dia toaka 2 litatra dia ray alina sara-pijerena. Andre kiako ianao. Aiza nahitako an'izany? Efa nilaza taminareo fa zaho aloha no niantoka izay rehetra ilaina amin'izao voalohany izao. Azoko antoka ange ny vokany matoa samy hita amin'izany Rasendry. Eny, misaotra mialoha aloha amin'izay e. Raha vao tsy lasa amin'io raha afaka pitsy io mantsika dia voatery miandry afaka 2 volana indray. Sady nareo zany tsy afaka raha tsy lahatokana ihany. Ie, fa zao tandrimo ianao so miteniteny an'landy izay zavatra ataontsika ihany a. Rehefa neriana ihany amin'ny manazava amin'ny adana an'izay antonantony. Dia ahoana ny fomba ilanareo ato? Haiko foana izany e. Sy lazaiko hoe andeha hidina any ambanivohitra ohatra dia lazaiko hoe elaela any tsy taniko. Eny ary e. Dia ahoana sy ahoana aloha izao ny fotoanantsika e. Aleo rangahy tonga dia eo amin'ny fiantsoana ny taksi Brosina Tsirabe miandry anareo a. Eo indray sika mandray fiara makany. Omeko frais nareo zao e. Dia amin'ny firy nefa izany ka. Satroka aza raha ohatra hoe miala ty vao maizimaizana mihitsy dia mba tonga ny maraina be tsika. Mandehana taksi makeny amin'ny fandraisana tômôbila e. Sa ahoana ozy nareo e? Ay, izay zany e. Fa tianareo lany vola be amiko ty koa. Tsy dika zany ry anina mihoatra amin'ny fahasoavana ho azy ao a. Efa taona ange izay ny nandehanako tany voalohany tany.
tao anatin'izay efa taon'izay fotsiny no tsy mbadika nampitolagaga ny olona ny fiainanay. Ny onitra avy zato hoe izay landrehetra teo aloha. Zany Ie, ianao ve ahoana e? Ohatry ny hoe zany bela zao fa andao eo dia mahita. Omeo lalana aloha andeha sao riva tika. Zay tokoa aloha alina ny votonga any an-tanàna any ko. Andao ary, misaotra betsaka raha izay Tsy fisaorana e. Fitiavako sy fitserako anareo no tena naovako an'izany rehetra izany. Izay fa veloma lahady zany Eny veloma ary Ndry? Taitra koa ka. Ndrava sady angandry? Ie, neny koa taitay bombina. Fa izy aloha le raha mahatonga voaka avy eto amintsika iny toa ohatry ny taitra be izany izy nahita teo. Fangafanina tamindry? Ie, fanena tamiko teo am-bavahady. Fianakaviana avy any ambanivohitra kiny. Zafy mipravavo zay. Raha zay no anarany. Raha zay? Ohatry ny mbola tsiniko. Ka mbola kely ianao tamin'ny faranko. Tsy tadidinao mihitsy zany Ary tena miakanjo tsara be izy Ie, izy aloha dia fa inona hono nalehany teo? Nitsidika? Ie, nitsidika izy fa hoe nahaino anarary dia izao vao afakako. Sady natitra an'ireto zavatra ireto koa izy Oay, tô poma space sady fa vety be daholo. Fangaro ihany misy legioma koa ambany ao ka. Fa zao ny antso izy iny hoe hidina ny vetivety hono ny amin'ny lahady izao. Aiza, any Ambobary ve? Ie. Fa ninona? Misy tanina izay karakaraina any tanika ambanina any amin'le rembe anay izy io. Lozy ty fa voatery mandainga. Ay ve, fa maninona no alahady? Fantatro ihany fa za miasa ny herinandro manontolo dia sady tsy afaka manapaka koa ako. Ary ny sabotsy raha izay indray no tsisy fotoana? Ie, mivarotra mandeha mitetsena hono izy fa manao fambolena be hono zareo sady miompoko. Ay ve, dia neve dia tafaverina lahady ihany? Ka andeha vao maraina be ny izy izy rehefa nanome fria mintsiko. Dia efa karakaro tsara daholo ary izay zavatra tokony ho atapahana any fa tsy isaky ny alahady nareo dia hoe andeha hitina foana fotoana tokony andehanana any nefa tokony hivavahana. Eny hiezaka anao izay vitako aloha Etsika ny miala. Misy miala sofera. Dia aiza kiny lalana? Mbola misy ditongotra kely aloha izay tokoa nadeko anareo eo amin'ny adiny iray eo. So ihany izany fa mitondra kapa ivaivako. Hitanao iny lala tany mianatsimo andrefa niny lalana. Zay vao mivily miakatra mianatsimo lava. Ry tendrombohitra ry, hitanao ry? Ry ohatry ny tsatoka maizina be ry? Io indrindra, eny ny tanjona. Asa raha ho vitanareo zao niakatra amin'ny ondeza be ioko. Vita io tsy maintsy ezahana ho vita Zay aloha izy koa nge tazanina ohatrany hoe lavitra fa akaiky any io rehefa tena diaviny sady afaka makaina ke isika rehefa tena reraka nareo tsy olan'izany. Marary mafy ary akitongeniko. Zany ve? Eno tatanana na bataina zany rehefa te sitrana koko. Marina aloha ny anao Tena fa kely sisa fa maherezy ahoana sa akaina kely aloha. Aloha ty izy nandiva sao taraika ka so be olona koa amin'ny aoka. Hatram'izay naleko taty aloha tsisy olona zany sendra tsisy olona foana za koa angamba no tsara vitanako. Nefa raha zany fahaizana zany ange tokony ho be olona mandeha ty fa za aloha mbola tsy nahita fa ahoana anao no nahalalànareo an'izany olona zany vary mantetan'indrana vehivavy zay ho any no ny teny tampoka
io vehivavy io a mpitondra karazana hazan-dranomaina niteteny tanàna eny sendra lasalasa teo ny resaka dia izay ary mandrivotra be eto ambony aty izany ka eno maro tsy ohatry ny fanina zany raha zay fanina ie andraso aloha hipetraka kely mihitsy fa na ny masoko aza jambena ay mipetrary aloha e ahoana azoazo amin'izay ve zay vao mba azoazoko ny haiko andeha amin'izay zany andao ary Andriamanitra ary inona daholo ny zavatra miantokantana amin'ny azo tony totolan biby sy karandoha isan-karazany karandona vorona reny voromahery omby sy voay misy tolana biby lava koa io milakolana be io de misy vaky mpitaratra be dia be mikiraviravy eny amin'ny hazo rehetra eny ary zavatra mifono lamba maintimainty sy menamena inona daholo reny ny manodidina ny tany misy azy mihitsy ny misy an'izao daolo e fanafody angamba izao reny mifono lampy reny misy dikany daholo reny raha sendra isika nge izao vao niakatra avy ery ambany ery dia efa tazany zany ve ka zany rasaiko anareo zany hoe tena mahery nge ho io rangahy io e andao sika androso fa io ny tranony io trano vato boribory efa voatokotany io trano vato raha tsy boribory dia nataoko io fasany pisiko aza miteny izany andraso aloha sy tomy telakolosy kely eto ambaravarany te raha tsy mamaly izy dia mbola misy olona ao zany mahazo mandrosonareo avy lavitra sakavola tao anaty arona mipetraka eo ambaravarany raha zay vao nahazo nandingana tokoa izay manahoana ianao raha fanaika manahoana tompoko akorinareo mahazo toerana aloha azy tia izany ny raha fanaika aminy tena na mijery azy aza mampahatahotrako lehilahy zarazara ary tena mahizy izany angamba zao eo amin'ny 70 taona eo izy io jere misy miketrona lalina ny endriny rehetra dia manao akanjo lava be mainty be ranoray tia izy miravaka mankirana fotsiny sisin'ilay akanjo ary hodidiny lamba maramaito ny lohany hodry misy kavina volamena iray lehibe misarona biby lava koa ny sofiny avy ary miambozona rojo volamena mavezatra misarona voay voadidina karandoam-biby sy nifimbiby madinika be dehibe izy raha olona tsy mahalala aloha dia hoe tsy gasy raha fanaiko fa toa didy maso ohatran'ireny sinoa ireny nefa mainty fihodirana ary kitiandrazay aho hoe hipetraka reto kosa manatrika azy reto izany no hipetrahan'izay olona maketo izy kosa teto mitalapetraka eo ambony tapimena be ioko apetra hoe tsy retoka salabosira sendra apetra hoe tena mangofotra ny tanako mametraka an'reto tombony ty latabatra kely vato manoloana ny rafanaiky ty ka io no voatsirambony tanana tompoko ka akory kabaretinareo azy izany hoe mitondra n'ity avoko ty aminao aho fa lasaka katerina lalina ny fiainany kasa raha mba misy azonao atao amahanana ny olana mahazo azy ka izy anao naranao madama raha sendra soa Gabriel tompoko mahagaga fa koty raha fanaiky nefa tsy dia miroko firy izy ary mahateny merina tsara misy vovokazo tsy tapakazo nalaina avy ao anatin'ilay vilia eo ankavanany dia nalatsana ao anatin'ilay vilany maintimainty mipetraka eo ambony latabatra vato tonga dia misy setroka sentina mivoaka manety eo toerany trano sy mahadonto be dia iny misy lehilahy niakatra ka izao nisy fahoriana taona vitsivitsy lasa zay nitona taminao madama olona akaiky eny tompoko
ny vadiko no maty efa taona lasa zay. Dia nanomboka hatramin'izay dia toto fahasahiranana ianao. Marina mihitsy izany tompoko dia voatery nitady asa ary ako. Fantatro daholo ny zavatra nitsanga madama. Ka azafady aloha, firy taona ianao zao? 25 taona tompoko. Toy ny hoe vakiny ao anaty lelafy mitsangana eo ny tantaram-pianako rehetra izany. Tsy dia maro anaka ianao. Firy ny zanakao? Vavitokana ihany ka. Izany hoe 3 no naterako fa tsy azo daholo ny zandro mianadako. Ka izao, firy taona io zanakao io? 12 taona. Iza no anarany? Landy Asina. Oay Landro, izany anarako. Aza taitaitra ianao e. Tsy hitako mihitsy io zakabe mainty mifatotra anjoro-trano io. Mifatotra amin'ny hazo malama mandratsana maina miankina amin'ny rindra. Ohatran'ny hoe mibanjana be azy izany ilay saka ka za zao asa ohatrany nefa matahotra loatra momba dia asa. Ka izao ova antsika olana mahazo anao io madama. Raha vonona aloha ianao ka alaiky izay fepetra omena. Eny tompoko izany hoe efa nilazaindrazay ihany aloha. Tsy mitovy ny olana mahazo anareo sy ramatora izay. Tsy mitovy toy izany koa ny tonombintana entinareo. Mba mangataka anao aloha hivoaka kely vetivety ramatora izay. Eny tompoko. Lasa mivoaka raha izay marina. Za rery sisa ny eto. Jereo mandray lovia menaka izy dia mitsangana indray. Andrekako ianao tena lava dia lava ty olona ity ka. Jereo ty izy mirebarebatra ny kitrikely ny akanjo maintiny. Ampirehetiny ilay menaka ao anaty lovia ary ahodokodiny eo ambony lohako sady menomeno izy. Sendra soa. Nanonona ny anarako raha fanaiky dia ary toa mijoro eo anoloana ny latabatra vato indray ty izy. Madame raha sendra soa. Jereo aloha azafady, jereo vadika amena be maso mandinika. Mena sady kely toy ny reny masona bibilavo ireny. Aondreo ambonin'io vilany mivoaka setrika io ny lohanao raha sendra soa. Zay. Ka ino tsara manaiky anao izay ho teneniko rehetra. Manaiky anao madame raha sendra soa kapiderina. Zano raha fanaiky. Manaiky anao. Hafa zany. Hafa zany. Toy ny tsy tompony tenako tony. Manaiky ve manaiky eo? Eny tompoko. Manaiky. Na inona? Azonao? Ninona. Ka isaano izy. Omeko anao ny arena setran'izany. Izay ilainao rehetra. Azonao ve zany? Eny tompoko. Izao ary. Ararao anatin'io vilany io ty zavatra omeko anao ty. Iny. Sady miteny anao hoe manaiky aho na inona fepetra omena eto. Ary manaiky aho na inona fepetra omena eto. Tsara. Mahasotoerana ary. Dia izy toy ty zavatra omeko anao ty. Iny. Toka miaro raha iny fa za matahotra ianao hoe ilainy zany toka iny. Anaka ianao. Eny tompoko. Zay, mino tsara. Vita izay ny dingana voalohany tandremo ny dingana faharoa dia izao atokotoerana iray tsy dia lavitra eto ianao. Eno tsara rano izy io feno vato soa ka mitondra kitapo kely ianao dia alainao izay hitanao miseho rehetra eo. Zao anefa ka tsy iseho ireo vato ireo na iray aza raha tsy alatsaka eo aloha ny ray. Ka inona zany no tokony entiko latsatra eo tompoko? Zao fantatro ny fahasairana anao. Noho izany akolamena 3 entina atao sorona eo miampy toka 1 litra. Ay, eny Tandremo
aza taitaitra raha misy biby miseho fa tsy haninanao izy akory. Azonao ve zany? Mety ho biby lava be io na voay io a. Zany ve? Tsy anaikitra anao izy, aza miahiahy anao. Tsy hikasika anao akory io mandra-pahatateraky ny dingana fahatelo. Fa izao noho izy manao sorona farany sikany. Ilay tena sorona efa tena mivoatra tsara ny fiainanao. Mazava aminao ve zany raha mahatonga sendra sorona lehibe io, tena lehibe. Tsy maintsy atao io hoe tsy misy mampisanasana anao zany, tsy maintsy atao. Tompoko. Tongava ry anao eto rehefa feo ny volana io asa dilany misandatra andro dia mitondra an'ireo akoho atao soron'ireo fa atoroko anao ny toerana misy le renirano. Eny tompoko, eny ary. Mandra-pahatonga an'izay dia tsy mikasika kisoa ianao. Tadray mo Oay. Izay fa mahazo mandeha anao raha mahatonga sendra, zay. Misaotra betsaka dia veloma ary tompoko. Tsy manao velomontsika fa tonga dia miala. Toerana tsy maintsy hiverenanao ny eto ary isan'ny mpisorona eto anao anirinany. Ndao dia mafita e. Ahoana resy lahatra fantany hatramin'ny vadinareo hoe maty zao sy anareo hoe vitsianaka. Fa inona indray ty mbola mahalasa heritreritra sy mampisalasaly. Tsy hoe misalasala fa maninona raha sendra fa ono hoay. Nareo mba nasian'ny hevoka nendrika tamin'ilay vilany be iny, le midona tsetroka be iny taminareo taty amin'ny tany. Zay makaty rehetra mihevoka eo daholo ka. Dia ahoana ny fahatsapany tenanareo tamin'izany ka za ohatra midontototo zany, ohatra ny faniny zany ohatra ny hoe misy zavatra misava be zany fotsiny any anaty atidoha any. Dia ahoana ny teniny taminareo? Ny teniny? Tsy miteny inona izy fa ohatra ny monomonina mivavaka fotsiny. Fa ahoana ny teniny tamin'ny Rasendry? Ohatra ny teny zavatra betsaka izy fa tsy tadidiko ka. Ilay hoe akoho lahy mena 3 atao sorona. Ankoatran'iny tsy ilay hoe miverina amin'ny finomanana ka. Ilay resaka vatosoa ve? Tena nisy resaka afaka nataony mihitsy ka. Fa tsy mety tonga ao an-tsaiko ilay izy. Nefa dia resaka voaioana izy zany tena mahagaga mihitsy zany. Nareo koa nge be eriany, tsy mitombo-tsaina mihitsy. Tsy zany fa tena nisy zavatra nadoto ny lohako mihitsy. Aza atao an'eritreritra tsony zany fa efa ho tafito zao hoe zay ny tanjona ny tadiavina nge sa ahoana? Marina aloha zany fa raha zay koa ve zany resahana an'ilay biby eo anaty rano le hoe biby lavangeza be hono na voay mety iseho rehefa maka le vava. Inona? Zany oa ny tenin'izy hoe aza taitaitra fa tsy aninona hono fa mandra-pahatateraky ny zavatra rehetra zany. Biby lava kely ny hany vitako hoe reny biby lava tsotra kelikely reny. Tompondrano angamba le izy ny serana kely fotsiny dia lasa nefa ny tamiko dia nilazainy an'izany mety samy manana ny azy ange, tsy mitovy ange zany ny zava-miseho arak'izay nazavainy teo zany tokoa angavy isa. Eto ary tsy ny miala, eto any miakandrefana fotsiny. Zay fa mbola afaka tapabolana any vao feno manana mandalo any aminareo any alohan'izay. Eny ary hitanareo ihany moa ny fahasahiranako. Tsy vita raha izay miankina amiko rery, tena marina aza be eritreritra ho koa tsara fotsiny volako dia averina rehefa vita soma tsara izay atao. Zay fa veloma raha sendra. Veloma re, misaotra. Aiza ihany ary neny nefa tamin'ny 5 maraina ny ala teto. Ny andro ty efa ho maizina ihany. Za koa ty tena lany andro niotikodiny ranotrano fotsiny miandry azy fa tsy mahavita zavatra. Nizay ngamba. Allô? Za ihany akia. Ay ve miotsoe. Ahoana? Fa iverindrifa izy? Za akia miandry anenay hatramin'izao izy mbola tsy tonga, lasa any ambanivohitra. Zany ve? Fa inona aloha ny atsondry ahy Le kaina filohandrika mba ilay kely rapitsy fa hoeto Eny ary, za ihany. Za ihany ka. Bay, bonne nuit. Bay akia, misaotra. Le tie. Tena andeha iodina dia voadonako indray le vazy. Tena vaky tsy misy.
Misy azy amin'io indray neny. Voary landy Tena zay ary izy, ary saro-pisaina. Izy ange zany mitsatoka eo am-bavahady moa ny vazy vaky. Fa ahoana koa ary Voary landy Hoavy dia ahoana? Ary toa hariva be tinareo fa naninona? Manontany anareo nge za hoe maninona ho any toa hariva be? Ay ve? Nareo koa ty ohatry ny olona tsy tonga saina. Angay iny kaiky. Lavitra ngeky iny sady misy ty tongotra lavitra be mihitsy. De vita nefa ve ny zavatra natao tany? Mbola tsy vita ka. Mbola miverina any amin'ny tapabolana. Fa ahoana? Ka voatery tsy maintsy hivarotra an'ireo tanika ambanina rehetra ne. Le avy amin'ny renibe anay izahay sy razay fa betsaka loatra ny mpandova ka manahirana le izy. Zay ny tapaka? Ie, zay ny tapaka tao. Za ngamba raha mahazo vola misimisy toa ohatry ny janona tsy asa ntsony fa hivarotra nokatratsiana kely indray ry landy. Fa ngata amin'ny betsaka le izy? Ie, betsaka ihany ka. Ary mahagaga fa ohatran'ny tsy naheno resaka momba an'izany teo aloha. Fangatry io mbola tsy nandrehitra foana hatramin'izao e. Vao andeha handrehatra mihitsy re za io e. Ary fofona inona ho azany aminao zany e? Toa ohatry ny maheno fofona hafahafa zany a. Fofona inona e? Ravikininona ky ireny fa zany ny betsaka any eny e, izy aloha fofona ravikazo na zava-maniry ngamba fa ohatran'ny tsy ravikininona. Zany ve? Tena mahery fofona be. Raha za mama mandeha mandroka. Tena tsy mba mahavita an'izany tsona zao fa niarerahako ary zany hafahatyako. De hidaboko tory aloha fa zay fanarahanareo sy mifahatanao e. Tena le fofona evoka ngamba ny an'ny landy ka. Ary tena manara-damba mihitsy le izy aleo aloha soroko reto akanjo reto ka. Tena fahafa mihitsy akinenay hatramin'ny nakany isan'ny tany ambanivohitra tamin'ny lahady ka. Fa maninona izy? Manofo miteny rery foana izy. Zany raha tsy taitra miarina mihitsy amin'ny alina. De miteny hoe ahoana? Hoe manaiky anao zany foana. Ka mety resaka ry zareo tany ambanivohitra tany angamba kiny azo nofo. Asa fa zavatra tsy fanaony taloha izy manofo miteny zany zay inge mahagaga e. Ka mety zay ngamba e. Izy koa efa miasa saina raha teo. Asa kiko. Tena vitivity tonga le tapabolana. Raha zay zany no hividin'le akolamena telo de any any ny fotoananay teo le tamin'eny. Zay ny resany tamiko teoko. Tsy maintsy ampilaza ny landy aloha zany zao. Zay ndray izy efa tany. Efa tonga avy niasy neny? Ie, mba nirava aloha zay androaniko. Landy tsy maintsy andeha hidina indray fa tonga teo ny toanareo. Vao teo? Ie, vao teo saikatra anao teo mihitsy izy fa efa fantany ange fa miasa e. De roviana indray neny no hidina? Alahady indray? Latsinainy ka. Latsinainy? De tsy asa? Tsy asa aloha fa napaka kely e. Tsy maintsy andavanandro satria tsy misy borao mivona fokotany na komina le lahady de zay ny antony andana latsinainy. Zay nefa andeha borao amin'ny resaka taratasy io. Marina aloha zany e. Tonga de resy lahatra avy hatrany landy marina. Eo voamako tsara daholo mantsy ty fanazavana neniko. Tsy maintsy zay koa no lazaiko any am-piasana zao rehefa amin'io hoe karakara lofa ka voatery anapakako. Mino fa tsy sarotony zareo. Andrahoiko maraina zany ny varindry mianatra e. Ifo maraina be mihitsy amin'io. Aza misahira neny fa tsy mianatra zahay amin'io latsinainy io fa andeha anaraka anareo
Vato taitra be ny eny mba te hijery an'izany tanindrazantsika izany sady efa ela koa tsy taniko. Ka ary ny fre ahoana ka amanalo mihitsy ngika ny fre amin'izany mandro sy miveriny aiza no atantsika an'izany ka. Ary neny zao taiza nahita ka. Karaha izay ngeny ny antoka soloana rehefa malafo tany. Ka manaraka mba te handeha de teny onan'izay koa izy hoe soloana hoe mba efa lehibe angeary neny sady vavitokanao hoe tsy zoako ve mba hahita an'ireo tanindrazako. Raha mba fantatrao mantsianaka. Atotry ny malahelo sy misento izany ho aneny tsy azoko. Ka raha tianao dia amin'ny manaraka ianao izany nentiko any fa ny amin'ity aloha tsy hevitra sady masaika ingavana koa hoe mba sason ny lamba. Tsy maninona fa manaraka izany ohatrany tsy mazava amiko ny fihetsiky neny. Misy resaka tsy tiany ho fantatro va re any. Zay kia. Eny hoa. Zay aizaka izy antoerana izany mandroso ihany sika fa iny ary mahataitra anao mazava be ke fanazavany raha fanaiky teo hoe ao ambadika retsy vato be retsy ilay rano ary iny zany sasasa be zany ka zany ilay rina minjery avy amin'ny orina iny avian'ilay lakan-drano ery ambanimbany kokoa eo ilay toerana natorony de zarery rano tsy maintsy makany. Zay ny teniny teo tsy mahazo rahan'olona ianao rery manao an'ilay sorona. Raha zay tena matahotra ka. Io indray raha sendra nareo tonga amin'irey hoe te hividy ny lohany nefa matahotra ny masony. Le vato soranina eritreretina za koa ange nandeha rery toy izany fa tsisy nanaraka mba manany anareo fa asa iny eto tonga sika iry ambany tazana lavitra ry le toerana. Io misy vato mifaniko be dabe ao ambanin'io le lakan-drano reto ny akosy ny atsy ary ny toka zay fa lasa hiverina ery ambony ery any miandry anareo eny ary andrasa reo efa ary ve le kitapikely asianan'le vato efa tika maso to ary onjonjoko sasamarery amin'izay zany zao manomboka etoko tsy maintsy mandroso nefa izay fa tonga etoko tia eny le vato anaovana sorona vato maintimainty fisaka mitsatoka anaty rano tena mampiolonkoditra na mijery indry rano be menjera ry avaratry ry azako hodidina lamaity be sa tena avo be izany aleo tsy jery ihany fa hifantoka amin'ity zavatra ataoko eto ty aloha ka fotoany ity mandeha ihany tsy maintsy tononona aloha izany le vavaka ny teneniny dia didina tsirairay ny tendan'retako reto iraraka anaty rano ao ny rahany rehefa miseho ireo vato voararaka indray ilay toka lasa ary zay fa vita miandry izay hipoiran'reto vato rery sisa zany oay ireo tokoa eny hoe tena vato so mamirapiratra be dia be ao anaty rano misy lehibe ary misy kely koa oay tena avitra marina misaotra n'Andriamanitra ary aleo ararako amin'izay le toka ka zay dia oay ary inony izany iny misososo ao anaty rano manatona ty iny loza marina
loza fa tena voay be ary tena mamba mihitsy maniry volotsankany eo ambony lamosiny. Oay ty abeny Andriamanitra, tsy mbola nahita toy io hatramin'izay miainako. Vonitseo oeto ary atongotra. Nakaiza izy teo? Io eny io mijanona eo amoron-drano io. Manina izy zany? Dre toa misotro an'le rà. Sotroiny le rano tete anaty rano avy eo ambony vato. De iny izy fa lasa miverina moramora. Ary ireo matikoriana be io zany ny toerany raha izaniko. Misy lavabato zany alora raha rotanaingana amin'izao izy lazao iny nandreo fanaingana an'reto vato reto ka loza raha zay mamba be. Inona? Mamba be eo efa ho 2 metatra ngamba ny avony sady feno bararata be ny lamosiny. Taiza ry tia? Mipotra avy eo amin'le rano be menjerana nantona teo inoko. Marina ve? Sotroiny daholo le rano tete teo. Ohatrany tseratra ny nandehanako ny lavitra teo fa mivadika ao amin'ny foko. Andrikako ka zay zany le biby niteneny rafanaiky. Tokony tsy atahatra tsony ange nareo satria efa nilazany. Na izany azy. Tsy anareo mantsy ny nahita azy toko. Narokoroko tombokaboka ny vandimaditra be daholo ny hoditra niny ny maso ny boribory mavo be de mena be le eo afovoany. Nifiny ndray. Fa zao aloha asoma tsara ihany le zavatra. Azo ka. Ay. Tsy amin'ny kitapo kely teny. Aprimo tsara de andao rende. Tadio tsara le teny rafanaiky taminareo afaka enim-bolana nareo miverina ty aminy. Ianareo kosa matokan-dala no? Eny ka na tsy matokana aza moa ninny tsy maintsy tonga ty ako. Voahonitra daholo zay ny volandrazay. Napiako valosobe azako fa lery izy zay ihany Ary mba hieritreritra izay fiainana mianaka amin'izay aho zao manomboka etoko. Hijanona tsy azy tsony fa hanokatra magazay dia aka olona hanampy ahy hivarotra. Amboariko sy hitariko ny trano dia mety hividy fiara koa aza ampiasaiko ataoko taxi brosy midina any ambanivohitra. Mba hiova amin'izay ny fiainana mianaka ela ny ely ty. Dia mba afaka hiaina tontovavy rehetra na mandrehetra landy. Tena misaotra ny razay aloha raha tsisy azy tsisy an'izao. Niny tena tsy mampino azy ao fiovan'ny fiainantsika vetivety tao anatin'ny enim-bolan'izao Tomanofy mariny. Zany ve? Zao ry tsy rehefa hiditra amin'ny fanambinana. Aiza rangako, ny trano mezinezina be. Manana fiara miasa sika dia nahasokatra magazay be koa. Gaga mihitsy ireo ankizy namako. Fa tany be dia be angany namidinareo sy neny torasay tany. Ie, betsaka ihany anie le tany. Ary eo aloha neny ampiana fa tena tsy araka reo mihitsy anie izany varotra izany Tokony akapanampiko aloha nareo fanampiny solo fa sahirana nareo rehefa mianatra. Efa mieritreritra an'izany mihitsy anie izahay nefa mila olona tokisana antsika. Toa andro solo reny ohatra. Mino fa ahitsy sika
Francis izao dia alehako aty amin'ny raha fanaiko izao dia vita. Ao aorian'le sorona lehibe tena izy. Mino aho fa omby angambo izany. Tsy manafa na omby roa aza ranga vao vitoko raha fanaiko. Indraindray aho mieritreritra hoe tsy olombelona iny rangahy iny ilay masony sy ny fijeriny. Le izy mahidy mahi sady lava. Fa tena mahay aloha izy. Tena mahery marina na mampitahotra aza fa tsy maintsy mamolaka ny tahotra azy koa nofo ratsy koa. Andriamanitro, inona ary ny tiany nofoko iny ambara? Tsy mbola nanofo ratsy toy izany fehezina biby lavalava be izany ny tranonay. Tena hodidino mihitsy. Ngezany izany raha biby. Sady ny lohany mipetraka tsara eo amin'ny vavahady eo. Ny masony mena be toy ny fainafo. Inona izany? Nisy zavatra ny anjery izany. Aleo aloha jerena. Ay ty sarin'ny misy kadra tiany ny anjera teo. Tena vaky miparitaka ny fitaratra. Fa ahoana koa ary ny tokony hampianjera azy nefa miantony. Nefa ty le noalehibe aziny. Neny mo izy tsy ato fa lasa nidina any ambanivohitrako. Le nalainy fiarana vao maraina teo zany izy. Ndeha hanampy any Solivarotra ka iny fantatro fa tsy tonga raha tsy hariva. So zahay efa mba vakansa. Samba ny aty mandeha rery aty tsy narahandrazaiko. Ty eto le trano. Tohatra mangina be izany Sa za koa no efa lolo sy tonina le lakoloska. Izay. Ka mandrosoa ianao Ramatoa Sendra, mandrosoa anao. Ary totonga dia fantany hoe izany ato. Eny, tsy misy zavatra tsy hitan-draha fanaika na ny any ambanin'ny tany na ny any ambony any amin'ny abakabaka. Azonao? Manahoana ianao raha fanaika? Raha fanaika tsy mba mety farofina mavozo e. Azonao zany? Ka ino kabarinao azy? Tonga arak'ilay fotoana ny fanaovantsika enim-bolana lasa izay tompo. Ono ary Ramatoa Sendra. Na afa-po anao ve ny zavatra nataoko sy nomeko anao rehetra? Eny tompoko, na afa-po tokoa fa misaotra anao e. Tonga mitanjona ny rinao sy ny tsiriritinao ianao zao. Na hiampita ranomasina aza. Tsy vita misaoana nefa izany. Ka tsy maintsy manatanteraka amin'ny voady sy ny teny nomenao ianao. Azonao izany? Dia ilay sorona lehibe. Ny zavatra rehetra mantsy dia tsisy omena maimaim-pony izany fa misy takalony avokoa. Ataovy tsara ao andohanao izany Ramatoa Sendra. Eny tompoko. Nandray marina. Izay indray le fofona mahatontotonto. Tadidinao tsara ny teny nataonao teto tadidinao Eny tompoko. Manaika aho hoe izay fepetra rehetra omena eto ninona ekeko re tompoko. Aika zao ary tonga ara fotoana Ramatoa Sendra. Raha mieritreritra zao inona ilay sorona lehibe tsy maintsy ataontsika? Inona? Omby ve tompoko? Tena mampitahotra koa ny mijery an'ity ranga ty fa miolakolana be izy rehefa mime. Sahala amin'ireny biby lava ireny mariny. Izay omby ve? Tsisy dikan'izany Ramatoa Sendra. Maivan'izany raha hoarina amin'ny fahasoavana ilibanao mandra-pahatapitry ny fofonainao. Ary mbola olovan'ireo taranaka ao aza.
Fa inona ary no tokony ataoko tompoko? Inona no tokony ho entiko ataoko sorona? Olombelona Ramatoa Sendra, olombelona. Tsy maintsy azonao zany a, tsy maintsy hoentina hoe tamiko eto atao sorona. Azonao zany atao sorona ho ahy. Inona tsara hoe tompoko? Zazalahy kely telo. Andriamanitra. Telo zazalahy kely telo. Azonao ve zany e? Ary tandremo latsaky ny efa taona ary mbola tsy voafory. Tadiavo reo ary eto tamiko ao anatin'ny ray volana rahely tandremo. Ia, ino ty loza lazainao? Tsy loza zany Ramatoa Sendra, zany tadiavo ny fagnano fitoloha. Fanano fitoloha, zany mety azonao e. Fanano fitoloha. Ramatoa ty ve mareniny? Le biby lava ngeza de manana loha fito mipetraka ao anatin'ny lavabato ambanin'ny rian-drano naleanao nanaovanao sorona voalohany io e. Tsy tadidinao iny? Tsia, tsy vitako zany. Tsy afaka anao an'izany navinanao viana. Tsia, tandremo tsy manana safidy anao Ramatoa Sendra. Efa nanaiky anao. Sa ny zanako no etineto? Ahoana tsara? Iny zanako vavy tokana iny e. Iny mihitsy ingeny tadiaviny. Sainginy tsininy kely de fotombavaka loatra izy iny ka. Nefa rehefa tsy mahita ato anatin'ny fotoana voatondra ianao de voatery atao ihany zany. Azonao zany e? Tsy anaiky an'izany aho e. Ninonino nataonao? Azafadika. Tsy anao tsony ingeny no mandidy sy manapaka zao e. Tandremo Ramatoa Sendra. Manatanteraka sisa anjaranao satria izay ilay fepetra. Eninao tsara ve zany e? Izay no fepetra. Tsy anaiky an'izany aho a. Ay fitaka be vava. Ka ny fitsiriritanao tafahoatra sy ianao voan'ny tazo-karena tsy nahy miafy tamin'izay nanananao no namitaka anao fa tsy za Ramatoa Sendra. Tsy mbola mahalalandra fanaiky ihany ve anao e? Andriamanitro, fa tao mandady ary to biby. Tena biby lava marina. Biby lava ny tapany ambany. Vonjeo e! Vonjeo! Ho aiza ianao Ramatoa Sendra? Ho aiza ianao e? Nakaiza ny varavarana teo? Ary toa nanjavona? Nanjavona ny varavarana? Ka zao no izy anaiky ve ianao sa tsy anaiky? Mifoana re tompoko. Ho averiko daholo ireny zavatra nomenao ahy e. Ny vato nge efa lafinao e. Tandremo tsara Ramatoa Sendra. Efa lafinao ny vato fa sao tsy tadidinao Ho averiko ny vola e. Ao koa ny trano. Ny fiara. Na ny magazay aza ho averiko daholo re. Tsy afaka andray an'izany izy Sendra. Sorona no ilaina. Sorona. Izay rehetra tonga teto lasa mpanefefo nanaiky avokoa. Azonao zany na hira zay aza ve? Omby ingeny nentiny teto e. Akoatra ny ombolay Ramatoa, akoatra ny ombolay hoa. Angatsy renao fa maty ny zobavy. Eliza ve? Fa ahoana? Nitantarany abobo ianao. Raha tianao fantatra dia netiny tetin'otsabony io zobaviny io. 3 andro tsy alohany nahaterahana. Ny tena izy dia natoy atao sorona izy. Tsy marina ve zany? Izy ny zaza tao akibony. Azonao ve zany? Zaza? Fa zao no izy Ramatoa Sendra. Kambana ny zaza tao akibony. Ilay zandry ny lahy kely no nilainay. Nasaina netiny nody kosa le sokony vavy kely sy ny razana mba tsy hampiahany any an-tanàna e. Andriamanitro. Tena tsy vanitra zay. Tsy vanina, tena tsy vanitra zay. O Ramatoa Sendra. Maty-karena toanao koa zany Sendra. Ka izao raha tsy tianao koa ny ho faty ianao sy ny zanakao mihitsy dia ataovy izay asaina ataonao sy efa nekenao taloha. Tadidinao fa efa voafehiko ny toerana misy anao rehetra. Tadidio tsara. Voafehiko. Azonao zany e? Voafehiko. Tena fana zany.
ary azany marina tsy tena milalana makany amin'ny rafanaika sa aoka zay vao tadidiko rafanaika le sorona Andriamanitro dia tamin'ny fomba ahoana no nahatongavako teto? Aleo aloha andeha ho daingana ka. Landy! Neny za miantso zany. Voay ahy Neny? Andriamanitro, tena nitolefika teto ambaravarana izy. Neny! Fa maninona ianao? Marary angaha ianao? Sa nanao accident? Landy fa naninona re neny ry Andriamanitro? Aleo aloha tantanina keny am-pandriana izy. Eo aloha mitsotsotra eto ianao. Izy nefa tsy mafana. Sa antsoina dokotera ianao ry neny tsy marary aka. Fa inona fotsiny ary mahazo anao? Ary inona foana izany fofona manandrinandrina be izany? Landy lozako e. Loza? Fa misy inona ry neny Landy mivavaha mafianaka. Mivavaha Fa inona daholo re izany retiretin'ny neny izany e? Fa misy inona ary? Nanenenako Inona no nanenenanao? Le mivarotra tany ve? Tsisy tena tsy misy zavatra mazava amiko ka. Aleo aloha akaronda soposotronao fa misy lasopy eo. Ty ary ohatra tena natory izy marina. Aleo koa atory andeha karakara an'ilay sakafo ao aloha fa efa masaka. Efa taitra ianao ka nanahoana izay ianao ry neny? Tsy maninona ka. Tena natory-tsy ny sakafo izao ianao. Za koa moa tsy namoa. Landy inona moa androany? Zoma androany. Andeha hivavaka isika izany amin'ny Lahady. Eny fa inona no mampazoto ny neny andeha hivavaka tampoka teo? Isan'andro izy tsy miteny an'izany. Hafahafa mihitsy neny izany Ho lazaiko amin'ny Landy ve? Tonga dia hotsoroko aminy ve marina? Izy aloha zaza endry sy mivavaka e. Mety tsy haninona izy nefa aoka ihany ka. Aleo aloha hiady irery. Lasa nieritreritra be neny izany raha tonga eo mpanasa lamba dia asaibososony daholo ny lamba maloto rehetra kia izay lambantsika ao. Dia mba hangalao sakafo akia zaho hoaniko azafady fanaona zany. Andraso efa misy lasopy ao dia vary sosoa. Andraso alaiko e. Inona re no ataoko e? Inona re no ataoko Andriamanitro? Tsy ianao an'izany novinanoviana kosa aloha navino no faty aza. Fa Ilandy natahorako.
raha misy mahazo azy tsy ho zakako izany ka ny sitrapoky any izao no nahatonga an'izao. Ary ty raha izay ny tena nampidiriny tamin-kizo mihitsy efa fantany izany rehetra izany dia mbola nataony an'izany ihany tena tsy nampoziko mihitsy raha izay no nahavita an'izany. Ampio Andriamanitra, tena nanenenako hoe fona Andriamanitra. Reto ny versement antsika tao an-tsenandroandro neny Ary io any Tena tsy andray andreny sy ampiasan'ireny voly ireny intsony Neny fa misy inona maninona raha tantarainao ary misy zavatra ampiseho aza fenonao ary neny izay olana mahazo anao Landy angamba hiala eto isika ka. Hiala? Fa maninona? Tsy hipetraka eto intsony fa tena tsisy azoko. Aleo mihitsy aloha hipetraka dia lasa ao amiko. Inona ny zava-mitranga ary neny misy inona mahazo anao? Tsy Landy tena miangavy anao mihitsy tsy afaka maly anao aloha amin'izao fotoana izao. Ka za koa angesa hiratsaina ary neny. Reniko ianao, raha misy mahazo anao tsy ary inona ireny vandambandana amin'ny tavanao reny? Aiza izany? Reniko. Na ny sandrinao na ny ranjonao jere ange aretin-koditrininy ireny. Asa tsy fantatro tsy fantatro mihitsy. Taloha ianao toy ny sisy an'ireny. Hosory fanafody ihany aloha neny misy pomady ao? Eny hosorako izany. Za andeha karakara sakafo aloha ka. Mandeha ary tena andeha faran'izay lavitra tsy te hipetraka eto amin'ity trano nahoriny devoly tiako. Trano voafehan'ny demony araka ny teniny. Na izara tsy te hinana an'io voly io akory. Nampihinana anjanako an'io aza ve? Tsy maintsy mandeha izay fa mbola eritreretiko hoe hoaiza moa. Andriamanitra, mitondra mbavaka ny neny tao anatrehanao ninona zavatra mahazo azy, ainao mamany olana rehetra, nanompo anao ihany izy hatramin'izay, aoka tsy ho diso anjara amin'ny famindraponao izy. Raha toka nisy zavatra tsy nentina tao na tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao dia mamela azy, mifona ho azy mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy ny raha latsaka natao famelan-keloka. Misaotra Tompo. Amen. Ary andeha amin'izay atory aloha fa neny efa natory efa ela. Andriamanitra, fa maninona neny izany? Neny? Fato mitsinja be sy miolakolaka eo am-pandriana neny. Neny, tena ila tsy voataziko. Inona koa reny amin'ny tenan'ireny? Tô feno maratra tatataka be. Ilay vandambandana omaly rehetra iny tô tataka daholo. Maratra be neny. Inona ary no ataoko? Hoentiko any amin'ny hopitaly fa amin'ny dokotera. Neny, maninona re ianao aleo alofo azoko solika. Tena miretirety be neny. Sady niova amin'ny feony. Hafa izao mahazo an'izao. Tena matahotra. Sorona. Inona tsara? Sorona? Sorona iny izany teneniny izany? Sorona. Maniky. Fa inona re zavatra mahazo aneny tany ry Andriamanitra?
fa tena matahotra, tena ho atsoky miotika. Aiza koa ary le telefona. Andriamanitra, tsisy mamaly. Allo? Mioty. Fa misy inona kiny miantso andro alina be zao ndria? Mioty marary kiny eny Marary? Miretirety be izy dia feno ratra tatatataka be ohatry ny nodidiana tamin'ilay manotenany. Andriamanitra, fa naninona? Tsy haiko hoe tonga avy aty kinareo sy Adrien zao matahotra. Andrasa ry alofo azoko Adrien dia lazako hoe. Eny ekia miandry anareo Allô? Nanahoana izy? Mbola miretirety, sady vao mivavaka dia nikakakaka amin'ny be izy. Zany ve? Ie, ohatrany hoe tsy neneka fa olo-kafa. Milamina aloha ndry fa aza mikoropaka e. Efa tamin'izay, efa ety an-dalana. Ny fiaran'ny Adrien nentina aingana. Zany Eny ekia. Zany zareo fa tonga. Andraso voaiko ny vavahady. Manahoana nareo? Mandroso nareo menata? Fa nanahoana izy Irlandy Tsy haiko hoe. Ao, jereo. Andriamanitra, tena maradratra be marina. Tsy mandeha rà nefa le izy Zay magaga fa tataka fotsiny. Asaka izy mahazo azy Tokony itsona dokotera ihany aloha Efa saika iantso mihitsy ohatrany tsy normal zao Mila sorona. Zany? Sorona. Enonareo? Sorona. Maniky. Zany foana ny retiretiny. Tena tsy normal zao misy fanaratsy izy. Zany ve? Mazava bingy izy ho fetsin'izao Za koa aloha ny eritreritra an'izany Iary vavaka ho azy mihitsy koa ny atsokanareo. Jereo na ny feony aza. Fa nandeha taiza izy io Dia tsy fantatro mihitsy ry Adrien Nandeha tany ambanivohitra tany izy mivarotra tany. Le efa nitantarako andriny kiry mioty Dia hoe zay no nahazoana volam-pena namboarina an'ity trano ity sy nanokafanareo an'io magazay io. Ie, zay mihitsy. Fa ahoana ny atombohany toy izao aloha ary oviana. Somary iva be avy any ambanivohitra iny izy. Toy izao ny zava-nitranga. Dia izay ny zava-miseho eny ariva iny sy niresan'ny tamiko Ka raha izany ange nisy zavatra nataony na nahazo azy tany fanafeniny ianao Eno fa tsy mety miteny izy. Tia izy hoe mitady hiala fa tsy hipetraka eto intsony. Dia ho aiza kionareo? Osa, le vola sainy ariana izany lozako. Raha izay faniriny teo ho tafita amin'ny fiainan'izay. Ka izay indrindra ange misy ifandraisany amin'ny vola sy ny fananana ilay zavatra mahazo azy. Tsy azoko. Atsolo ny dokotera fa rehefa avy eo miresaka dia mivavaka ho azy. Dia ahoana izy ny dokotera teo? Ka
gaga izy nahita an'ireo takatataka be amin'ny vatany rehetra ireo. Nieritreritra mihitsy ngamba izy hoe misy namonina eny na hoe accidenté fa mandaingitsika. Angamba natao pansement ireo ratra rehetra dia nitsondro mifampatoriana izy dia reto ny fanafody mimeny teo. Azafady hoe mba atolory ahy poketra akaikindreo aprimako an'ireto romioty. Ty ary way nisokatra le izy fa azafady angamba tsy nidy. Misy karine latsaka anginy. Dre fa karine inona koa ty? Ohatran'ny mbola tsy nahita an'ity a. Fa maninona tsara? Fa misy inona ki? Ty zavatra misoratra tao anaty karine ty hoe ahoanany ao? Ienoy ange Sary. Alahady fa Ambaladoria volan-drazay voalohany frais 7,2 ariary, toka 2 litatra, labozia 3, sara-pijerevana 9,000 ariary. Fa inona dikan'izany? Dia mbola mitoy hoe ahoana ki? Alatsinainy fa Ambaladoria frais 7,2 ariary, toka 2 litatra, akolamena 3 natao sorona. Mbola misy toerana inge atao ambadika ato hoe natao sorona teo amin'ny riandrano be nangalana vatosoa. Natao sorona nangalana vatosoa? Vatosoa inona? Sorona ahoana? Ary zay nge zany no mahatonga azy ohatran'izao e. Hoe ahoana? Ka nisy zavatra nataony neninareo marina tany e. Ary naka vola tamin'le razay izy nanaovana azy. Fa inonareo io olona io e? Razay ve? Neny toanay no heviny, zafa mipirahavavy zany izy sy neny. Dia aiza izy no mipetraka? Any atsimo akaiky nambohibariny sambainany. Asa na hoe ny rahan'izy roa nanao io zavatra io na hevitra avy amin'ny miriry? Nanao inona nefa e? Tsy azoko. Ka nandeha tany amin'ny mpanody gasy tany e. Anao an'io sorona io izy ko. Neny tsy mahay an'izany e. Tsy maintsy hevitra avy amin'ny razay zao no nahatongavany teto. Ka nanararoatra varotra ny reninareo ilay hoe sahirakirana sy teo tafita angambana izy dia hoe notaritiny tamin'izany izy. Ary eo daty alahady sy alatsinainy voasoratra tao anaty karnero mihitsy no andro nandehanany nidina tany ambanivohitra dia le tamin'izy hoe hivarotra tany ikambanany zareo zany. Fa nisy dia fanalehany koa e. Naka vato soa izy rehefa avy nanao sorona mazava be nge io e. Dia aiza ireo vato ireo ka? Tsy efa nivadika vola? De hoe vola avy tamin'izany zany. Tena mino aho fa zay mihitsy e. Andriamanitro, ty lozanao roneny. Dia inona ihany no mbola sorona iretireteny toy izao raha izany ka? Asa? Mety mbola misy sorona ray hafa ny fanarahany zareo fa tsy nataony. Sy a? Miody a? Tadidindrily tamin'ny Arinarivo? Le lehilahy nanofotehana andrivo e? Tena fambaran'izao aky iny a. Ary koa ilay nofoko tamin'ny lakamisy alina teo. Hoe ahoana? Hoe nodidinina biby lava be hono ty tanànanay ity, ary mitsatoka eo am-bavahady eo ny lohany. Zany veky? Eno a, tsy mbola nanofo toy izany tato ato. Voalohany a, le nitantaraiko andry, le za mifatotra tady mazaka sy manidina moramora manatona izany tendrombohitra maizina be zany. Ie, tadidiko tsara iny ka. Le nitantaraintsika Mopy Augustin. Tendrombohitra maizina be? So hoe Ambaladoria. Hitanao ve io toerana io? Anara-toerana mbola tsy fantatro tamin'izay nenako aloha e. Ary efa tany hobariny sambaina nga ianao? Taloha efa ela fony izay mbola ankizy. Ka tsara nefa ny andehanana ny anontaniana n'ity ny enotorazainareo ity ny tena zava-misy marina e. Mino aho mantsy fa mahafantatra zavatra betsaka izy. Ary neny marary io atao ahoana? Tsy maintsy anaovana fitaombavaka isan'andro izy. Ndao atombontsika zao e. Landia. Oay. Landia. Io fa matsiaro izy. Neny? Ahoana? Ahoana? Nanahoana ianao zay? Landia. Mivavao a. Endry neny a. Anao an'izandrindry zay zao. Reo miody sy Adrien. Misaotra nareo e. Landia. Nanaovany reniko voady tamin'ny Anjely Gabriely taloha. Ie, efa fantatro ka. Manga taminy
iambina tsara. Matoky ianao hoe ataoko daholo izany. Misy rano voasina nitantarain'ny ahy ilay bebe anao hoe alaivo iso mahasitrana rano mahagaga io milevina. Fa aiza izany? Tsy haiko le toerany. Fiangonana taloha na La Chapelle Saint-Gabriel izay ny anaran'ny tadidiko. Tadiavo aloha e. Aiza no ahitana ny zandriny iny? Azotsika anontaniana Mopera Augustin mety fantany izany. Eny tokoa. Neny fa tsy azonao lazaina amiko ve izay tena nahazo anao e? Tena hodikodo ny lohany. Izay zao ny eritrehitra hoe andeha ho any amin'ny tora izay any Ambohibary mantsy dia mba hanontany azy sy laza aminy fa marary ianao. Tsy aza makany Tandremo Dray marina. Tena tafarina mihitsy izy. Tandremo tsy makany ianao. Tsy mandinganany ianao tsy makano Indray izy marina. Mioty Adrien fonjeo e. Ao tonga dia hivavaka ho azy tsika. Samy mandoalika. Ao fa tazomiko izy. Tena izany vianaka ny mahazo andrasentsy. Eny Mopera, tena mampalahelo. Afaka mandeha mivavaka ho azy ihany saingy tsy zao e. Za mbola tsy afaka fahanao lamesa amin'ny sivy. Ka alaivo eto raha riva amin'ny 2 andro any ary. Eny ary Mopera. Fa ento any aloha ty ranovason ty dia afafazo amin'ny trano. Fafazo koa izy dia omeo sotrony kely mandra-pahatongako any. Fa miteny ranovoasina ihany ianao Mopera. Fantatro ve hoe aiza ho aiza izany sapelany Saint Gabriel izany? Saint Gabriel? Tena tsy fantatro fa manino io sapelina io ka? Raha araka ny tantara dia tany amin'io sapelina io nalaovan'ny renibe any Voady Andramatoa Rasela taloha fonikely tamin'ny Arkanjely Gabriely. Misy ranovoasina izany no amin'io sapelina io. Asain'ny reniny landy alaina hitsaboana azy. Ranovoasina? Eny hoe rano mahagaga. Izy ny tantara izany fa tsy tadidiny hoe le toerana fa asain'ny tedavinay. Ka aiza no ahitana an'izany? Tena mbola tsy naheno an'izany mihitsy ako. Eny ary Mopera. Aleo aloha izay andeha ary fa alainao ihany ianao amin'ny roa e. Ndao ary andraso fa hoentiko amin'ny bavaka mandritra ny lamesa izy. Misaotra Mopera. Telo andro izay mifafahana ho an'ny eny teto nandroana ny fanahy rasy nefa atao tsisy fiofana. Tena kivy areto Aza kivy izany akindry fa vao miady angetsika e. Efa mba mitonitony ihany ary izy rehefa fafazana ranovoasina. Mitony kely fotsiny dia manao indray rehefa avy eo. Jery angety izy ohatry ny mangana izany. Efa hitako miezaka mihitsy Mopera sy ireo ray aman-dreny ao amin'ny fiangonana tonga eto e. Natsika tanora miaro toromano alim-bavaka koa azy. Matokindry fa tsy maintsy sitrana izy. Ny finondry ihany koa nge io e. Mila mifady ihany tsika reto manomboka izao mihitsy izany. Izay aloha ny tolona tsy maintsy ataontsika manoloana ny herin'ny fanaratsy izay manafika azy. Hifady hanina ho azy ve nareo? Maninona moa? Raha tsy miara mivondrontsika tsy mety nge io e. Izay ky mampinamana antsika. Miara-miady ao anatin'ny sarotra. Vonona izay. Ary aza manana eritreritry an'izany ianao Rolandy izay ahasitrana ny reninao izao mitanjona. Kendrentsika hanafahana azy amin'ny vahoan'ny Satana. Raha sanatria misy fahavazako koa ve tsy mba hanao toy izao ihany nareo? Misaotra reto misaotra fa zava-dehibe amiko izao. Telefonina mihitsy izy amin'ny manino izany. Way, Rachel ty. Allô? Manahoana mioty Manahoana ki Rachel?
efa hatramin'ny alina ny antsaonareo veke dia tsy mahazo mihitsy. Ka nivavaka angamba izay, manao alim-bavaka dia mamono finday. Ay ve, nga misy alim-bavaka indray zao any am-piangonana amin'izao? Aty an-trano landy, mararaka iny nen'ny landy a. Zany ve? Indray. Mioty meo aloha ny finday indray vetivetika. Te hiresaka amindriony aky Adrien a. Angakoa aoka izy. Adaolo izay ka. Meo ary izy. Rachel, manao ahoana ianao? Manao ahoana Adrien? Rachel, marary mafy inginy ren'ny landy. Efa ho herinandro izay asa maizina le izy. Marina ve? Traotrao be dia miolakolana sy mirediredy rehefa mihetsika. Fa ahoana nahatonga an'izany? Ho lava ny tantara raha zavaina eto fa aoriana manazava bebe kokoa. Ny saiko teneniko anao fotsiny dia hoe mivavaha mafy ho azy. Ka zany nge hiakatra aty Antananarivo e. Ho avy anio hariva, izay no nentsoako anareo. Ho dia eto amin'izay aloha volana vitsivitsy. Ay ve, vao maika tsara zany. Miandry anao ary zahay. Tonga dia aty an-trano landy ny mamantana raha ohatra ka. Eny ary, omeo avetivety hoe landy azafady. Allô? Landy courage akia, ho avy Rachel, tena vomafy akiny eny Eny ho afa courage foana mahiriza mivavaka. Zay mandra-piona, zao dia zao dia hiainga. Eny ary. Rachel, mandroso. Manaona daholo. Rachel. Landy okizay mbola mitsabo ange. Sanatria hoe maty izy akory. Aza asiana ranomasy mihitsy aloha. Any aiza izay? Io, mandroso aty Andriamanitro, fa maninona toa maratra be ny endriny. Hatramin'ny vatany rehetra. Io azakizy efa tsaratsara. Efa netsoina dokotera teto. Fa ahoana nefa ny tena nahavoa azy? Mipetraha aloha ho tantaraiko anao izay fantatro aloha. Ny tena zavan'seho marina mbola tsisy malala. Izy izany reny efa miferinaina amin'ny fahasahiranany reny hatramin'ny hafatezan'ny dada. Dia indray andro tonga teto ny tora izay. Raha vaviny io, kozinany izany, avy any atsimo any. Dia izay ny zavatra fantatro. Izay koa ny eritreritray araka ity soratra atao anaty karne ity. Izay mahatonga an'izao fiovana izao. Tena raharaha tokoa izany. Tena tsy napoiziko Rachel. Ka ny zavatra rehetra angamba misy ampoizina rehefa ho avy ny lozy. Sedra tsy maintsy hatrehantsika izao. Fa izy izany tsy miresaka mihitsy. Tsy setana oromalina mihitsy ve hatramin'izay? Tena izy ka. Tamin'ny talata izy izao niresaka momba an'ilay rano voasina tamin'ny landy. Rano voasina? Ie, izao ny teniny tamin'iny. Dia izay. Izy mantsy le efa nitantaraiko anareo hoe nanaovandren'ny voady. Rano voasina any amin'ny La Chapelle Saint-Gabriel le izy. Efa nanontanianay amin'ny Opéra Augustin le izy fa tsy fantany mihitsy le chapelle. Hitako io toerana io. Le chapelle ve? Ie, fantatro io. Fa ahoana? Aiza ki? Eno ako. Any Ambatondrazaka io. Le za mandeha miasa an'ireny foana no nahafantarako azy. Marina ve? Tena misaotra an'Andriamanitra kia. Fiangonana aloha le izy kelikely izay. Somary ambanimbany vohitra be no misy azy. Fa taty aoriana efa navita fiangonana ngezangeza lavidavitra teo ny mpino katolika tany dia tsy misy olona mivavaka intsony tao fa mikatona. Masera Maria le fianakaviana ihany koa mba ny tantara sy nalalako an'izany fa hitako le izy efa 10 taona zao no mikatona ny raha tsy diso. 10 taona? 5 taona tao aoriana naterahan'ny neninay ange izany. Ka izay vao tsaroako.
niasa tany dadabeanay taloha dia netiny tany ny vady aman-janany. Voateraka ray volana neny bebeanay tamin'izany ary farofo neny. Tany izy no natao batemy. Tao amin'ny ola chapelle io ary nanaovany voatao. Hitako ao ny acte de batemy fa Ambohimasoandro no anaran'ilay toerana voasoratra ao ary tao amin'ny akara Saint Gabriel. Ka izay Ambohimasoandro izay mihitsy ny anaran'ilay toerany. Dia ahoana ka izany? Ka andehantsika raha-pitso maraina. Misy fiara azontsika entina ao. Tsisy adika-hevitra intsony izany. Ary neny ahoana? Entintsika izy ka. Misy kosety azony atoriana ao anaty 4x4 ao. Aleo mihitsy koa izy hiverina any amin'ny toerana voalohany nanosorana azy ho zanak'Andriamanitra nanaovana batemy azy. Sao dia izay no mba afaka azy. Sa ahoana hozy izy nareo? Marina mihitsy aloha izany, sady tena mety mihitsy. Izy no efa niteny fa mila n'io rano io dia mety misy dikany izany. Andriamanitra, io fa mietsika be indray izy. Ka raha misy rano voasina dia efa faso izy aloha dia sady mivavaka tsika. Sorona, mila sorona, efa nanaiky ianao, tsy amelako, raha tsy izany ianao manefa. Mangina tokana. Andriamanitra, raha tsy vita io, tsy amelako. Inona izany reto? Ohatran'ny hoe accident ivelany eo andraso hoe loza fa tena ny fiarako. Ny fiarako io nisy nandony io. Tena potika tanteraka ny ilany rehetra. Fa ahoana ary? Io camion io nandony azy. Tena mety tapaka frein angambany. Andraso aloha hidina any. Tsy amelako. Tsy mahalala ny raha fanaiky nga. Tena raha. Tena azo tsapahitanana ny sakana ataon'ny fanaratsy reto. Fa zao, tsy masakana antsika tsy andeha izany. Ngamo iny ihany ny fiarako e. Misy 4x4 lehibe kokoa noho iny aho zao. Nentina namikarazy izany izy teo? Naterina any aloha e. Efa niantso ny Stevie ihany ny lazam-baovao rehetra taminy. Dia ahoana? Tsy afaka hiaraka amintsika izy fa izy no anara-maso ny fanamboarana n'iny eo. Raha izao no izy mety ho be dehibe ny sakatsakana iseho eny an-dalana iny tsy maintsy mailo ihany tsika. Tsy maintsy mivavaka mafy tsika. Raha tian'Andriamanitra rangaha tsy maintsy tanteraka io dia io aza matahotra fa ho tody ihany tsika. Aoreny mafy ny finoana. Misy mandondona ao am-bavahady eo izany. Izy izany? Andraso hoe hoay amin'ny 7 ora alina izao. Somba ireo tanora namantsika kosa ary. Andraso ho jereko e. Aleo fa hiaraka aminao Misy lehilahy mijoro eo am-bavahady io. Aleo aloha tsy tonga dia manantona iny ka. Ahoana ny ianao izay e? Iza ny tadiavinao? Mitady Andramatoa Sendra e. Rasendra? Fa izy ianao e? Anatahany. Raha neva vany ambobariny sambainy. Dada Toranay vo? Anatahandra say ve? Izy indrindra tompoko. Voa izy ry Adrien. Mandroso ary ianao e? Mandroso ianao fa neny koa ne marary e. Irak'Andriamanitra ianao fa nanana eritreritra ny saika hidina tamin'intsy izay izao. Fa marary n'ino Rasendra? Marary e. Tsy fantatra tsony izay zavatra nataon'izy sy Razaitany. Tena zava-doza. Tsy haiko ianao raha afaka nazava azy. Izany mihitsy natongava keto. Tsy naposika efa vomafy toy izao Rasendra. Misaotra n'Andriamanitra tsy diso ariana loatra. Efa tokony ho tonga aloha mihitsy ihany fa ny aran-doza koa amin'ny fiarakodia nitondra ka tena ny fandona ny taksi borosy anankiroa e. Izany ve? Eny e. Naratra ny atsasaky ny olona tao anaty fiara ary nisy maty roa mihitsy. Ndray fa ianao tsy naninona? Tsy maninona ka. Ny ren-doza e. Ka azonao mena fanazavana ve izahay ry Dada Toranay vo ny tora izay mihitsy mantsy izao no tena tiako hita e. Mitady azy mafy Indrisy. Angamba tsy ho tanteraka intsony izany etaetanao izany anaka. Fa ahoana? Tsy hitanao ve izao zaho misaona miakanjo maitso izao?
maty angera izay e. Maty namono tena izy. Efa voalevona efatrandro izay. Marina ve? Fa nanino? Tsy fantatro izay tena antony fa talohan'ny ataperany ainy no nitantarany zavatra betsaka tamiko. Zavatra betsaka tsy napoziko. Sady nifona izy. Nifona? Ie, nifona tamin'ny zavatra nataony tamin'ny Liza vadiko e. Raha ny sitrapoko tsy te hisaona na hitomany azy akory Fa nataony ahoana ny vadinao? Nomeny natao sorona tamin'ny Rafanaika, Liza sy ny zaza anankiray tao an-kibony mba hahazoany harena. Ahoana tsara? Rafanaika? Zay le redirediny neny teo, tsy henonareo ve? Izy Rafanaika e? Rafanaika le mpimasy malaza be mpanao ody mahery eo atsimona eo Ambaladoria ao e. Ambaladoria? Zay koa le anara-toerana voasoratra tao anatin'ny karnena lehan'ny neny. Nandeha tany izy Razay. Efa nitantarainy Razay daholo. Olona tsy vanony Razay. Mpamosavy mihitsy. Mahatoa mahavita an'izany tamiko. Anadahany ilay tapo amin'izao. Tena loza tokoa. Soabavy ihany ve? Sady bevoka ozy izy ianao? Bevoka ary kambana ny zaza tao an-kibony. De maty daholo ve? Lehilahy kely ihany. Ny vavy kely ihany. Fa ahoana ny tena fandehany e? Tohatra ny tena mahatsiravina be izy izany. Ahoana ny fomba nitondrany azy tany e? Tsy salama bevoka Liza. Dia nentiny tany. Hoe ho tsaboina sy andro voka hono. Mbola mifanalavi-davitra be mihitsy mantsy ny misy anay. Hay izy ity nentiny teny amin'ny Rafanaika. Razana sisa ny nentiny ho tao an-tranoko. Sy ilay zazamena vavy kely. Kambana izany ny zanako. Tamin'izay izy nifona ny baradaka ny marina. Efa teo am-pialanaina. Efa taona aty aoriana. Mafy Andriamanitro. Tena mampalahelo koa izany ka. Tena mahatsiravina mihitsy. Olona roa izany ny ray natao sorona, ny reny sy ny zaza. Raha ny tena izy dia ilay zaza mbola tsy nahita masoandro tao am-boka no nilainy ary nodidina manta fotsiny izao ny kibony. Izay ingeny nahafateny Liza. Jesoa Kristy Tompo, faloziny e. Ndray reto mampitomany koa izany ka. Tsy dia. Izay ny zava-misy. Tena marina izany. Neny? Nidiran-doza. Rasendra. Manahoana ianao Rasendra? Efa miareraka izany. Lozako. Tsy fidiny ianao fa voafitaka Razay ianao. Ohatran'ny namitahany ahy ihany. Tsia. Izany diso hoe na nirariana be loatra. Tsy mety ianao ilay sorona farany aho. Zazalahy anankitelo. Mbola tsy voafora no mitadiaviny. Andriamanitro. Angala-tsaza izany? Ie. Raha tsy izany dia ny zanako ilando no entina atao sorona. Tsia, lanitro. Tsy vitako e. Tsy vitako. Aleoko maty. Neny tsy ho faty ianao e. Andehitsika izao. Iantso mopera sady aka rano voasina. Marina izany. Andeha izao dia izao ihany tsika. Miomanina reo fa andeha aka fiara hanao lavalina tsika. Mahereza reto fa efa sasa-dalana tsika. Efa manao izay ho afany mihitsy ny sofera. Manao ny Orlande matory izy. Ka mba nahita tory aloha izy rehefa azo nivavaka ao azy aty eo e. Tsara izany ka. Miaritra kely fotsiny sisa dia ho tonga tsika e. Tonga ihany tsika. Ty le toerana. Io ny chapelle Saint Gabriel.
Mola eo ambony eo ny soratra Écart Saint-Gabriel. Tokely izany izany curé ato. Misaotra anao zay Andriamanitra Andrenanahary. Tonga ihany na dia vaky-pinoa indroa aza. Zany zavatra izany efa napozina daholo sakana daholo izany. Fa izy ve aloha tsy mihetsika intsony? Indray mandeha iny ihany. Ka andao aloha izany hitadiny mampera curé ato e. Saika voasava daholo rehefa mety vatandrindrina. Sady neny eo mihetsika be indray. Mila tsy ho voatolon'ny dahatoranay sy le sofera mihitsy ao anaty fiara ao izy. Andriamanitro, apio izay Andriamanitro. Ny fanahy masina anao ka nilo anay. Ka rehefa tsy any amin'ny rindrina izany dia any amin'ny tany indray dia amin'ny fomba ahoana nangaditsika azy? Zahay jery izay fiasana azo ampiasaina ao anaty fiara ao Ka tsy maintsy lavahana izany ty trano iray manontolo tiako. Okaloha jerenareo ny sary vaton'ny Anjely Gabriel mipetaka amin'ny rindrina ery amin'ny hôtely ery misy soratra eo hoe Ange Gabriel eo ambany amin'ny vato fisaka kely io. Tena marina tokoa izany. Sao dia mba mety ao ary. Tena mino aho fa ao fa aleo aloha sokiriko Zay afaka. Tena io le rano io anaty tavoahangy bokala boribory io. Tsy mopera Mopera, hita le izy. Marina ve? Tao ambanin'ny hôtely masina. Aleo anao mamoaka azy mopera. Ary misy soratra manodidina nge le tavoahangy Eny tokoa. Inona io mopera? Rano voasina Nazareta. Zay le soratra ato ka. Ahoana koa izany? Zany hoe mety loharano tany Nazareta zany nangalana azy teo amin'ny toerana nisehon'ny Anjely Gabriel tamin'ny Masy Maria. Tena zany tokoa ve? Ninona aloha dia misaotra an'Andriamanitra tsika fa hita ihany le izy. Reto andraso aloha fa ohatra ny misy boky kely miaraka aminy nge eo anatiny io sa tsy izany ve mopera? Andraso boky kely misy vavaka ity ka. Ary mety vavaka ampiasaina miaraka amin'ity rano ity ngamba? Angamba. Hita soma tsara le rano voasina fa aleo ny mamaly landy bataitsika kato anaty fiangonana hozy izy mopera. Dia manatrika ny hôtely eto izy no ampandritsika fa mopera no hivavaka sy metra tanana aminy. Dia tsika rehetra koa hifanotrona eto. Andao daholo ary ka aoko tsika angina samotonony daholo aloha aoko sika hivavaka ary. Ry ray mora fo indrindro ianao no nanome fahasoavana ireo nandeha tao amin'ny aizina mba hanatonany zanakao ka androsoniaka eo amin'ny fanjakan'ny fahazavanao ka engany ity mpanomponao ity mba ho afaka mifitaka sy ny lainga ary ny fatorany ratsy isan-karazany ary ho mafy orina amin'ny marina mba ho zanaky ny fahazavana hatrany amin'ny mandrakizay. Mba tsy mihetsika tsony kosa izy amin'izao mopera mametra tanana amin'izao ko. Aleo aloha tsika mangina ihany. Ry Jesoa Tompo, ianao ny fahazavana marina manazava ny olombelona rehetra. Ko engany ny fahamarinan'ny fanahy masina mba hanafahanao an'ity mpanomponao mijaly ambany zioka ny demona ray mibeny lainga. Rehefa izany dia mba atao feno zoto higioka ny hafaliana amin'ny fahazavanao ka ho vavolombelon'ny finoana feno toky
ary tsy ho resikena maso fa ianao velona sy manjaka amin'ny taona mandrakizay. Amen. Toy ny nofinofy reka izy izany nahazo azany. Nisaora ianao an'Andriamanitra lehibe roneny dia miorena tsara ianao manomboka izao a. Aza matahotra ianao anaka, manome toky ianao a. Andriamanitra omena toky tsara dia manompo azy arak'izay tratry ny herinao. Ny sandriny maherina na afaka anao tao andavaka Satana. Mibeba tsara fa mbola mamindra fo izy. Eny re, atokana toy ny sisy izao e. Tsy andro tsy antelo intsony ahy e. Efa matanjaka tsara ankehitriny. Fantatro ny lalak'izorako manomboka eto. Vitany amin'iny ny ho avy hatrehana. Fa mety aminareo mianaka ary lova ny toerana ato e. Tato mantsy ny eritreretiko hoe hametrahana anareo. Edre, aizandre moa misaotra an'izao e. Trano malalaka be ty ve retsy. Misaotra betsaka aloha e. Tsy isaoranao re izany e. Mipetraka ato nareo mianaka, trano efa misy fanaka ty. Mino fa ao daholo izay ilainareo. Ny ary efa tsisy azo raisina intsony fa efa mahita teraka daholiko. Tsara koa aloha na mainy tany e. Aleo mahay mihitsy fa toerana fehezan'ny devoly. Ny fitaovam-pianarako fotsiny nampalahelo aho. Fa ahoana tokoa noho ny atombohan'ny afo osolo e. Ny tsena hono ny mahay voalohany e. Ay. Asa izay nataony tao. Izy aza saika matiko. Za kosa ho manao hoe Andriamanitra mihitsy ngamba leo fa nandoro azy fa tamin'ny vao afaka nen'ny landy. Zay mihitsy e. Noravana izay rehetra avy aminy. Fiainam-baovao izao. Arodana tanteraka izay sisa tsy nikory dia diovina nanaovana fotoam-bavaka satria taninareo ihany io. Rehefa avy eo dia afaka andrenana vaovao indray hipetrahana na hampanofainana eo renany arak'izay tianareo ihany koa. Marina mihitsy izany Andraselina izany e. Fa izao aloha anokafako tseninareo hivelomanareo mianaka. Ianao no hivarotra satria lando mbola hianatra ihany, mbola nalabaka izy. Eny, misaotra anareo amin'izay rehetra nataonareo rehetra fa tsy voavalinay mianaka fa Andriamanitra ny hamaly azy. Na dia nifahasaranareo tamiko fotsiny aza angeraka izy dia tena tsy hitako izay atao e. Tsisy isaorana izany roneny a. Aty dia ngeny nataonay teo anatrehan'Andriamanitra ary fitiavany e. Sady izay koa nge tsy nandray an'ilany toy ny olon-kafa fa toy ny rahavavy. Izany mihitsy. Ary toy ny anabavy koa ny lohatra amin'izao. Izay mahasoa ataon'Andriamanitra e. Fa izao tokony asiantsika fitsangatsanganana kely. Raikitra e. Fa tsy makano miarina rivony tasy tsony a. Sady tsy miana tsimoany koa. Fa ahoana? Tanindrazanareo nge any tsimoany roneny landy. Na hoela na hoaingana tsy maintsy hohaninareo. Ohatry ny tena matololo ako. Ny eny sy ny any aminareo nge mbola mifanelanelana lavitra. Mbola resy ny asan'ny maizina ianao matoa matahotra an'izany. Za aloha tsy matahotra. Manana an Jesosy Kristy iaro a. Eny, izay any ireny any aloha mbola tsy fantatra fa tsy izao kosa aloha e. Eny re olona, tsy ho any amin'izany rehetra izany sika fa toerakafa mihitsy amin'ny sabotsy. Zay fotsiny amin'ny sabotsy dia ho hitantsika eo zay e. Zay zany e. Fitaozoma daholo ny fikarakarana noentina mivavaka alahady sady mbola vakansy izao. Eny ary, sady za koa anatitra voninkazo no anatitra labizian'ny am-piangonana amin'io. Zay koa. Ny farana teo sorona. Diampeny ny razanabary voangilalao Joséphine. Novelomin'ny lanto Ny ravo Oly Fredline Anjarlivo niaraka tamin'ny Faly Rakoto Sinez ary Jean-Jacques. Tovy razana mamonjy no nandray feo Anjarlivo no nanantotosa.